izany. Mbola azonao atao ny tonga ny adanitra, mbola azonao ioarana ireo olona efa mivavaka hatramin'izay. Voninahitra an'Andriamanitra irery any fiadaran'Andriamanitra atsika rehetrarehetra ihany kosa izay tonga ato anatin'ny fotoam-bavaka amboarina kely aloha mbaritsika kely ato anatin'izao fotoam-bavaka en direct izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio atsika rehetra izay mpikambana ato anatin'ny groupe izay maresy isika rehetra ihany koa izay ao anatin'ny dialana tsiny isika rehetra izay sambany ihany koa va tonga eto dia arapaina manokana ianao ao anatin'izao fotoan'izao faly indray izay miaraka aminao eto androany amboaritsika kely aloha ny fitaovana satria tena maneno dia tena maneno njary tsy mampifantoka antsika raha izany ny zavatra henontsika eto amboaritsika tsara aloha Alléluia. Eny ary. Dia bon sabbat, ozy izy RBT-na. Bon sabbat tsika rehetra. Alléluia. Voninahitra an'Andriamanitra. Faly be indray mahita anareo androany ato anatin'ny fotoam-bavaka isika. Dia fifalinaonay foana ny tafaraka aminareo miaraka tsika androany hidiran'Andriamanitra. Hiaraka tsika androany hivavaka, hitady an'Andriamanitra tsika ry ninina zavatra any aminao mety manana ady ianao mety marary ianao mety nisy zavatra mihitsy tadiavanao an'Andriamanitra dia aza mataotra fa tsy diso adresy akory ianao raha tonga eto tsy tena mety aminao mihitsy ny tonga eto. Alleluia. Mety tsara aminao mety ao atokantrano ianao amin'izao fotoan'izao mety ao anaty asa mandraraha ianao tsy fantatro izay toerana misy anao fa za dia teny aminao androany ao anaty sabata ianao izao ary Andriamanitra rehefa ao anatin'ny fotoana tahaka an'izao dia tsy maintsy manao zavatra Andriamanitra tsy maintsy misy hetsika ataon'Andriamanitra foana eo amin'ny fiainantsika na amin'ny alalan'ny teny dia mahery ianao amin'ny alalan'ny fanasana sitrana ianao amin'ny alalan'ny zavatra maro dia afaka miseho aminao Andriamanitra ny avana malala ary izany mahatonga antsika tehiteny foana izay hoe tsy matantoka ianao raha tonga eto ary izany mino fa tsika rehetra izay tonga eto androany dia efa natsara aloha ianao fa tsy nahafatantoka anao nahatongavanao teto talohan'ny androany ary mbola hitanao fa raha mbola ho avy eto indray ianao androany dia tsy matantoka. Alleluia. Fa fanatrehan'Andriamanitra no tadiavintsika eto hivavaka nataontsika eto hidiran'Andriamanitra nataontsika eto hiaino feo an'Andriamanitra no ataontsika eto ry havana malala ary izany rehetrarehetra izany dia sitrak'Andriamanitra avokoa ahafahantsika misintona ny fanatrehan'Andriamanitra hidina eo amin'ny fiainanao. Mety misy hoe mbola tsy natsapan'izany mihitsy tahaka ny ahoana ary izany Andriamanitra manatrika eo amin'ny fiainako dia hotsapanao anie izany eo anatin'ity fotoam-bavaka ity ary izany mihitsy no fanirianay ry havana malala izany no tena etaetanay eto anatin'izao fandarana izao ny fanirianay dia tsy ny anonona teny anankiray ho anao fotsiny dia hiteny aminao hoe hotahina be anie ny ara-bolanao dia ny lafim-piainanao hafa tsy ohatran'izany na hiteny aminao fotsiny hoe ho sitrana anie ny aretinao dia mijanona hatreo ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao fa ny tanjon'izao fandarana izao sy ny zavatra teneninay foana isan'andro ry havana malala dia hiteny anao izay hoe ho azonao anie ny fanatrehan'Andriamanitra ho hitanao anie Andriamanitra ho tsapanao anie fa mombanao izy dia ny fiainanao manontolo mihitsy
fandriany izay rehetrarehetra mampilaminanao mihitsy no ataony fa tsy nampahany eo amin'ny fiainanao. Ary izany no tena irintsika ao anatin'izao andro sabata izao. Ny fahafenao no fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsy iray avy ry havana. Hivavaka amin'izao fotoana izao dia hitentsika androany hoe Jesosy saotranao izay fa mbola novelominao indray. Ato anatin'ny volana Desambra tsika mamarana ny taona 2024 ity. Ary ity ny sabata farany ao anatin'izany. Ity ny sabata farany ao anatin'ity taona ity. Tsy fantatro firy sabata ianao no nanomboka teto. Ry havana malala, izahay manokana raha tamin'iny taona iny dia tsy nisy andro tsy nanaovanay sabata. Nisy ny fotoana nandalo ady zay, nisy ny fotoana tsy nanao live zay, indray sabata teto. Fa izahay teny mivavaka foana na dia tato anatin'ny groupe azy. Ary izany isaorana an'Andriamanitra izany mino fa ianao tonga eto androany dia manana zavatra ianao isaoranao an'Andriamanitra ry havana malala. Fa fahasoavan'Andriamanitra no niraisinao nandritra an'izay fotoana rehetra ny ainanao tamin'ny 2021 iny ry havana. Izahay manokana dia nahatsiaro an'izany. Izao fandarana andramoka izao no tonga eto androany dia isaotra an'Andriamanitra satria renay loatra tsapanay ny fitantanana. Tsapanay ny zavatra nataon'Andriamanitra nay tamin'ny taona iny ry havana malala. Tsy afaka hiteny mihitsy izay eto androany hoe ny hemotra ny fandarana. Tsy afaka hiteny izay androany hoe tsy naomby. Fa tena nisy tokoa ry havana malala ny fahombiazana. Nisy ny fandrosoana tao anatiny ny taona iray manontolo iny. Ary izany isaoranay an'Andriamanitra izany. Raha tonga eto ianao dia misaorana an'Andriamanitra. Fa raha nanomboka tany amin'ny volana janoary ianao ry havana malala, nametraka ny taona iray manontolo teo anatrehan'Andriamanitra. Tonga ity ny volana Desambra, mbola eo ianao fa mbola eo. Zava-dehibe no mahitanao eto. Zava-dehibe ry havana malala no mahita ny zava-dehibe amin'Andriamanitra no ahitany anao eto androany. Zava-dehibe amin'Andriamanitra no mahitanao mbola eo ianao fa mbola tonga mitady azy. Eo ianao fa mbola mivavaka. Eo ianao fa mbola mekohaka amin'ny andro sabata. Tsy anisan'ny olona ny verin-dalana tao anatin'iny taona iny ianao. Tsy anisan'ny olona ry havana malala. Tsy anisan'ny olona kivy ianao ka namoy fo tamin'iny taona iny. Raha manao jery totikotsika nandritra izay 12 volana izay, izahay manokana dia nahita ry havana fa be dia be ny olona maty tamin'iny taona iny. Be dia be ny olona narary mafy. Be dia be ny olona potika fiainana. Be dia be ny olona namoy fo tamin'iny taona iray manontolo iny. Fa mba mametra-panontaniana ve ianao androany fa maninona ianao tsy ao anatin'izany? Na ninona ny tsy ianao tao anatin'ireny olona rehetrarehetra izay ndosy ny fahafatesana ireny, tratra ny loza-pifamoivoizana sy ny loza isan-karazana, narary dia maty, tratra ny arety mandringana sy ny sisa sy ny sisa. Fa mbola eo ianao io fa mijoro. Ary tsy vitany hoe mijoro fotsiny ianao, fa mbola eo ianao fa mivavaka. Mbola eo ianao fa manana etaeta mbola hitady an'Andriamanitra. Ao anatin'ireny mpimantsy dia possible misy olona miverin-dalana ry havana. Fa ianao tsy niverin-dalana satria tsy ianao, tsy ny herinao. Fa tanan'Andriamanitra no nitazona anao nandritra n'iny taona iny. Samy fa manana fisaorana azo atao an'Andriamanitra ianao. Betsaka ny olona tamin'ity taona ity nosokafan'Andriamanitra ny masipanahy, afaka nahita ny fahamarinan'Andriamanitra, nahafantatra ny momba an'Andriamanitra izany olona izany, nandeha tamin'ny lalan'ny fahamarinana izany olona izany tamin'ity taona 2021 ity. Nisaoran'Andriamanitra ianao raha ianao ao anatin'izany. Halleloja. Betsaka ny olona ry havana malala tamin'ity taona ity izy vao nifony ara-panahy. Tamin'ity taona ity izy vao nandrosona anao dingana ny ara-panahy. Tsy maty tao anatin'ny fahotana sy ny fahalotona sy ny faharatsiana. Fa novonjen'Andriamanitra tamin'ny tanany mahery ka tonga zanak'Andriamanitra. Nisaoran'Andriamanitra ianao. Fa tsy ianao no nanao an'izany. Tsy
tsy anao no fidy fa izy no fidy sy niantso anao tonga amin'ny toeranao io androany. Ety ampiandohany tsika ny havana ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ndao tsika androany hideran'Andriamanitra, andao tsika androany hiteny eo anatrehan'Andriamanitra ny havana. Asan-drato ny tananao anankiroa dia afaka mandohalika ianao dia miteny misaotra Andriamanitra. Fa mbola afaka misanatra ho anao reto tanako reto androany. Mbola afaka miforotra ho anao ny lohaniko tao anatin'ny 12 volana. Betsaka ny ady lalovanao io engeny afany. Betsaka engeny zavatra lalovanao mety nararitra eky impiry ianao narary tamin'iny taona iny. Tsy fantatry impiry ianao nandalo ady. Tsy fantatry impiry ianao no nitomany nalahelo. Ry havana malala. Fa reny rehetrarehetra reny tsy nampihemotra anao reny fa mbola nampijoro anao. Ary mbola eo ianao fa tonga eto androany. Moa tsy fahasoavan'Andriamanitra avokoa izany. Aleluia. Saoran'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Mila fahinao dio dia manan-javatra isaorana. Tafita ny havana dia niteny. Isaoran'i Jehovah ry fanahiky. Izay rehetra ao anatiko misaorana anarany masina. Izay nanasitrana ny aretinao rehetra. Nanavotra ny ainao tsidina ny andavana. Namoky soa ny vavanao. Nisy fotoana tafita narary. Teny ampitsoahana teny. Fa nisaotra an'Andriamanitra izy satria nanasitrana azy foana Jehovah. Nisy fotoana tafita ry havana malala. Tsy nanako hoanina tao anatin'ny anohanana fa Andriamanitra mbola nanonoana azy, nanome azy sakafo. Tsy naveran'Andriamanitra ho fatin'ny anohanana tafita. Nisy fotoana tafita natsiaro mihitsy tany andavaka ny ainy. Tao anatin'ny ady mafy ny orory sy nangororo ny faninahany. Efa nieritreritra no faty fa nisotomin'Andriamanitra indray dia tafavoaka tao anatin'ny ady. Dia nitoy nandeha indray, nitoy indray ny fiainany Davida, nitoy indray ny havana malala, ny fitiavana an'Andriamanitra, nitoy indray ny fiarahany izy sy Andriamanitra ny havana malalo. Tahaka an'izany engenao io impiry ianao nefa latsaka tao anaty ady, impiry ianao nefa kivy tamin'ity taona ity, impiry ianao no nitomany fa io ianao io mbola tafajoro satria ny tanan'Andriamanitra no nisitona anao, tanan'Andriamanitra no nitondra anao. Halleluja. Satria marina taminao tenin'Andriamanitra ny havana nilaza. Indro za momba anareo mandrakariva ho izy amara-pahatonga ny fatapenany izao tontolo izao. Dia io tokoa izy fa momba anao engeny. Dia io tokoa izy fa miaraka aminao engeny. Dia io tokoa ianao fa tsy resy engeny. Halleluja. Fandresenao anao natratraranao an'ity volana Desambra ity. Misaoran'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Minao fa misy olona tena afaka hiteny eo anatrehan'Andriamanitra hoe Jesosy eo tamin'ilay zavatra ohatran'izao iny enge izay. Izay rehetra mba tsaronao androany. Ry havana malala. Izay rehetra tadidinao androany dia afaka isaoranao ny Andriamanitra ao. Fa tsy nisy navita ny fiainanao io afa-tsy Jesosy. Tsy nisy natohizao anao afa-tsy Andriamanitra. Halleluja. Andaontsika hisaotra n'Andriamanitra amin'ity androany ity. Andaontsika hisaotra n'Andriamanitra fa zava-dehibe nataony taminao. Aza miteny ianao androany hoe zavy Andriamanitra mandalo ady. Ry havana malala. Be dia be ny olona tsy nandalo ady fotsiny fa maty ny arety mandringana mihitsy. Be dia be ny olona potika fiainana mihitsy. Be dia be ny olona ry havana. Nanana programany amin'izao farany taona izao. Nanana programany amin'io taona ho avy io. Fa tsy tonga tamin'izany. Fa ianao ohatrany tsy manana programa izany ianao. Ohatrany mbola adona trianao. Fa ianao ange ry havana velona. Ianao ange tsy ianao no manao programa fa Andriamanitra manao programa eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Andaontsika hisaotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ry havana malala. Hitentsika androany hoe misaotra anao Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Halleluja. Misaotra Jesosy. Andaontsika hira ny fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavanao namonjenay sao ilay mpanota anaty indrindra. Tsy mba anisan'ny olona mendrika isika, tsy mba anisan'ny olona tsarotsika, tsy anisan'ny olona tokony ny vonjena fa anisan'ny olona tokony mba maty koa havana. Anisan'ny olona fa tokony rigana koa ianao fa mahagaga fa ny vonjen'Andriamanitra ianao Halleluja. Amen Jesosy. Fahasoavanao namonjenay
indrindra Jesosy. Ratsy indrindra. Very aho taloha. Very aho taloha. Zaho vonjao. Zaho taloha. Zamba taloha. Fa zaho mahita ny masoko. Zaho mahita fahasoavanao. Namonjena. Namonjena. Zaho ilay mpanota ratsy indrindra. Ratsy indrindra. Very aho taloha. Very aho taloha. Zaho vonja Jesosy. Zaho vonja. Zamba taloha. Zamba taloha. Zaho mahita fahasoavanao. Nunatoy zaho ah. Nunatoy zaho ah. Tsy toy izao nitsony ianao io. Raha tsy toy Jesosy efa tsy hatrizao nitsony ianao tamin'ity taona ity. Sary mihitsy ny fiainanao. Halleluja. Amen Tompo. Tsy toy izao nitsony ah. Tsy toy izao nitsony ah.
izao izay rehetrarehetra tsy ratsinao Andriamanitra. Misy zavatra be dia be nitranga tamin'ny fiainanay Jesosy tamin'ny taona iny. Ary ekena eto androany fa tsy programanay akory aza. Zavatra tsy tao anatin'ny sainay akory aza hoe hitranga fa nasehoanao. Be dia be taminay reto niova fiainana tamin'iny taona 2024 iny Jehovahandriamanitra. Tsy voavalona izy rehetra nataonao anay Jesosy. Lehibe ianao. Izay ianao azonay tenenina androany Andriamanitra. Tsy te hilaza ninninona eo anatrehanao izay afa-tsy fisaonana Tompo. Fantatray ankehitriny Andriamanitra. Hitanay ny tananao mitantana anay isanandro Jehova. Tsy namelanay ho ilay. Natao anatin'ny fiakarana na ny fidinana na ny kitotoana Jehovahandriamanitra. Nampiatrenao avokoa ny tendrombohitra teo anoloanay matoa izay mbola tafantsoro. Notahinao izay matoa tsy diso fanantenana taminao Andriamanitra. Rehetra izay tonga eto anatrehanao manaritra misaonana Jehova. Izay rehetra tonga taminay Andriamanitra. Tsy naray ampahazato ny zavatra tonga taminay nangatanay tamin'izao Jehovahandriamanitra. Sotranao izay fa nandroso ny ara-pananay tena androsoko ny fiainanay Jehovahandriamanitra. Sotranao izay Jesosy. Voninahitra aneo anao. Mbola te-hiteny izay androany Jesosy. Tsisy nahavitanay afa-tsy ianao Andriamanitra. Ianao ilay noreharehanay teto foana Jesosy. Ianao ilay toriana isanandro eto Andriamanitra. Ianao no nahavitanay. Ianao dia ianao reriany nahavitanay Jesosy. Rehetra izay tonga eto hitsaoka anao izay Jesosy malalo. Hey,
Saya
Zion, 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 Zion. Fa zay lazain'Andriamanitra be dia be ny zavatra nitenen'ny olona momba anao, be dia be ny olona mety nanosina anao tamin'iny taona iny, be dia be ny olona rehefa raratsy anao rehefa mety misy olona mihitsy ary tamin'ny teny ety nofaty anao tamin'iny taona iny, nanosina anao, niezaka nanosavy anao, nanapotika ny fiainanao tamin'ny fomba maro samihafa, be dia be ny olona mety nanao ratsy anao, nakala anao, ary tena ny saina mihitsy anisy ratsy anao, anapotika anao hatramin'ny farany. Minoenao an'izany fa nisy zany, nisy zany. Ry havana malala, ry havana malala, fa tsy tanteraka taminao reny, tsy tanteraka taminao reny, satria tsy tenin'Andriamanitra reny. Tsy Andriamanitra no tena napotika anao, tsy Andriamanitra no nanosina anao, tsy Andriamanitra ry havana malala no nikonokonna nisy ratsy anao, tsy Andriamanitra no mihevitra isan'andro ny hapotika zapidarapika ny fiainanao, fa ny tenin'Andriamanitra aminao isan'andro dia milaza aza matahotra ianao fa momba anao, aneoko zava-mahagaga sarom-patatra ianao, amaky ny hafa ianao fa tsy omay, hiampitanoana ianao fa tsy hanafitra anao reny. Zay rehetra ny tenenin'Andriamanitra taminao, tanteraka tamin'ny fiainanao, anak'Andriamasoko ianao, zanako malalako fa Efraima ho Jehova, ino tanako tsy fifamahavotsy. Zay rehetra tsara no tenenin'Andriamanitra taminao, reny no tanteraka, fa tsy nitenen'ny olona ry havana malala. Raha nitenen'ny olona taminao, tanteraka taminao, efa potika ianao, efa maty ianao, efa tsotrotsotsony ianao, tsisy niraisina ny fiainanao, ry havana nataony olona fimehezana raha tsy efa maty. Raha zay nitenen'ny olona ny tanteraka teo amin'ny fiainanao, fa soa ihany fa Andriamanitra nitsidranao avy lavitra eny, nijery anao izy, nijery anao izy, tsy nieritreritra fa tsy hanasoa anao Andriamanitra ry havana, nikarakara anao ny Jehova Andriamanitra ao. Halleluja. Misaotra Jesosy, misaotra Andriamanitra, sokafony matsim-panahinao androany. Ahita Andriamanitra tena tsara, ahita Andriamanitra tena ngeza, ahita Andriamanitra tena fitiavana, ahita Andriamanitra tena lehibe momba anao. Halleluja. Tsika hira fahasoavan'Andriamanitra androany, tsy manajabatra tenenanao androany afa tsy misaorana, afa tsy hanentana anao hoe tsika iakory manatreana Andriamanitra. Iza Nutrayang falibiazana Zalati medikana
Sisa izao Sisa yara guarmina Che bulla fa mingia puna Alleluia. Let's get it, Taina Mafi. Sara izao Luto izao Letizia Bianco. Tizia via mi chiufa abbiamo Kuni fa sua fana Tembula ni fa minja puna Takuni fa no tunana Isa no tuana Fatisa zumarina mina Yakini fa le biazana Nisy marina zany devoly de miemina tady zay orapany tahaka ny liona masika eto amin'ity tany ity fahagaganany mahatonga anao io mbola afaka miaina tsara eto fahagaganany mahita anao io mbola io enao ry havana mahita voninahitra Andriamanitra nge enao e mahita ny herin'Andriamanitra nge enao ry havana e tsy hoe miaina fotsiny tsika dia tsy pozipozy zara fa miaina fa tena sady miaina tsara ianao mampahitan'Andriamanitra ny voninahiny ianao raha mba maka fandanjana ianao androany ao anatin'ity sabata farany amin'ity taona ity dia mba lanjao eny havana
Ninona no navesatra teo aminao? Niady ve ny navesa-danja sa ny fahasoavana? Raha namakivaky ny taona ianao nandritra n'iny taona iny, inona ny tena zavatra matsapanao? Tena tsapanao mihitsy hoe niady ianao dia namelanao reny Andriamanitra, dia navelany teo ianao dia tsy nidrara iny ianao, dia tena ianao rery mihitsy niadinao. Sa inona ny zavatra betsaka teo aminao? Za lavana, za tsy teny aminao hoe tsy nandalo ady aho. Tsisy olona tsy mandalo ady eto amin'ity tany ity. Na ny aretin'ny janako fotsiny ary dia fady lalovako. Ny famoizana fisarahana amanaina, ady zany. Fa zao ny zavatra tsapako ry havana malala. Rehefa mandanja, rehefa lanjaiko eo ambony mizana, dia za tsy teny aminao mihitsy hoe navesa-danja ny ady, fa maivana ny fahatsaran'Andriamanitra hitako tsiry havana. Fa tao anatin'iny taona iny, ny ady no nandalo, ny aretina no nandalo, ny zavatra ratsy no nandalo, fa ny fahasoavan'Andriamanitra nitetra teo amiko foana. Halleloja. Ary zany nisaorako an'Andriamanitra androany. Zany nisaorako an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Amen, Jesosy. Afatsika androany iteny fatsaranao Andriamanitra. Tsikanao tompoko, tsy mba mafoya ny fandrampona, ny tananao no miazona ny fiainako, ny maraina vao mifoha mandraka toriko, Jesosy io iraiko ny hatsaranao. Io ihany tsika tiako ianao tompo. Tsy mba mafoy any fangamafona, mafoya ny fangamafona, ny tananao miazona ny tanana, miazona ny fiainako, ny maraina vao mifoha ny maraina vao mifoha mandrapatoriko Jesosy mandrapatoriko, Jesosy io iraiko ny hatsaranao. iraiko ny hatsaranao. Tukanao teo amin'ny fiainako, Irany antsika namakivaky an'ity taona ilay manontolo ty zany ny fanjakana malala. Tsara loatra teo amintsika Andriamanitra. Halleluja. isaky ny minainao, Jesosy
Now, yeah. It's like giving me I know.
Jesús io Mila kunia sana Laura sika fara ni ana fusika re. Sukana dawami shanaku Sundawai Asema wai patara lo Yana Isaki imiana Sesosio Mila kunia sana Sesosio Sesosio Mila kunia sana Sesosio Sesosio Mila kunia sana Bene Jesus. Niente, si chiedeva non faccia la nangemangia. Si chiedeva per la che fa dare la tagliare nei te fa. Salve chi zanne si chiama fa che ni tona le taretti. Arzu burani smith stona wena dalu hatte to fa dare la te o fai del fukiri da mana. Besa si chiama mandaluat, si chiama mi stava tala lupa la te adoro fai del fukiri fatsime. Nini zavatra lalovatsika tao anatin'ny taona iny. Tsy azontsika anatin'ona. Fa ao ambadika ireny misy fahatsaràn'Andriamanitra foana ny havana. Tsy maintsy misy fahatsaràn'Andriamanitra foana ao an'ny olona tia azy. Ho an'ny olona manompo azy rehefa malala. Zany mahatonga antsika teny foantsika isan'andro hoe miazakazaka manotrina tokony fahatsaranao Andriamanitra. Miazakazaka misy fotoantsika nandalo ady renao mihitsy Andriamanitra ohatrany hoe manambitamby anao aingana. Tena miazakazaka Andriamanitra mampitraka anao, mampahery anao ny mampiakatra indray ny fononao. Satria tsy fon'Andriamanitra ny havana. Tsy fon'Andriamanitra iraraka. Tsy fon'Andriamanitra hidina. Na dia mari-panafaran'izay kely aza ny fitiavanao an'Andriamanitra ny havana malala. Atongetanao androany dia tenenao hoe Jesosy saotranao ahako. Iza moa tsika ny havana ny teny hoe tsika ny mahery. Izy tsika no hiteny hoe tsika ny tena matanjaka, tsika ny tena datany. Tsy ry havana malala fa ny sandrin'Andriamanitra teo foana. Teo foana Andriamanitra nanohana anao. Halleluja.
satry foana iteran'Andriamanitra ny hafana. Ianao toy izao tsy nisy ezaka nataonao na dia nanao azy ianao a tena tsy ny folo isan-jato akory ny vitanao ry havana, tsy ny folo isan-jato ny vitanao, kely dia kely ny vitanao, fa Andriamanitra nanao ezaka. Andriamanitra no nanao ny hetsika rehetra sy ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainanao io. Filifiry tamintsika ny tsy mba nanana fanantenana akory mba hoe hatsangan-javatra zany tamin'iny taona iny, fa io ianao io tanterahan'Andriamanitra nge fanolinao e. Filifiry tamintsika ny havana no tsy mba nanana fanantenana tsony hoe zao fiainako zao hoe dia mbola hiratra indray, fa io ianao io, alleluia, io ianao io fa mbola tafavoaka. Ary raha mbola mitoy ianao, raha mbola ohatr'izao ny fomba fanomponao an'Andriamanitra, raha mbola ohatr'izao ny havana malala no dingana ataonao sy ny hafainganam-pandehanao amin'ny hazakazaka ataonao, dia aza matahotra ianao. Raha vitany ny tantananao namakivaky ny 2021 dia mbola izinao amin'ny tantananao amakivaky ny 2022 izay ho avy tsy ho ela io. Ry havana malala, na inona koa na inona ry havana, zao fotsiny zavatra ataovy ao anatin'ny sainao. Vitan'Andriamanitra ny 2021, vitako ny 2022, alleluia. Vitanao io, fa zao a mety izy ianao, mety izy ianao ho eo anatrehan'Andriamanitra foana, mety izy ianao ho olona araka ny fon'Andriamanitra foana, idera azy mandrakariva amin'izay rehetra ataonao, alleluia. Notatsika ty raha anankiray ty hamananantsika ny fiankofana, hamarana ny fiankofantsika dia ataontsika ty raha mahafinaritra ty. Nataon'Andriamanitra ianao idera azy naorolana anao, izay rehetra nataony taminao ve nitanjony tamin'ireny, ianao ho tonga iakoky eto anatrehany teny amin'ny misaotra Andriamanitra fa avy aminao reny. Raha mbola misy zavatra ho ataony ianao dia mbola nitanjony aminao dia tokana ihany, ianao mbola hiveriny eo aminy indray dia hiteny, alleluia. Teny eo anatrehany ianao anambara ny fideranana, fintinao anatin'ny tiry ty ny zavatra rehetra izay ao anatin'ny sainao ao, ny fisaorana rehetra feheza ato anatin'ny tiry afarany ty, alleluia. Iankofantsika ao anatrehan'Andriamanitra. Wanao tumpo, Alleluia. nataonao wanao tumpo, anambara fideranana, ny fiainako rehetra natao anao tumpo, Wanao tumpo, wanao tumpo, eo aritsika rehetra no fahofatanana iderana, ananatra anao zay anandratra, itsaokanao itsaokana, mpanjaky ianao, fampanjakana, iderana, anandratra, itsaokana, fampanjakana. Nataonao wanao tumpo, anambara fideranana, ny fiainako rehetra natao anao tumpo,
Halleluja. Rariny loatra raha nataontsika ireny rehetrarehetra ireny dravana malala. Iakofantsika teo anaty an'Andriamanitra satria Jesosy raha nanasitrana an'ilay boka folo lahy dia nanana tanjona izy. Nisy tanjona tao anatin'i Jesosy tao. Dia ny tanjon'i Jesosy dia ilay nataon'ilay ray niverina. Ino mba faniriany? Ino mba nieritreretiny dravana?
ary rehefa niverina le ray dia nanontany izy hoe fanakaizany sivy satria nanamarika an' Jesosy le izy ohatrany diso fanantenana Jesosy hoe folo ny ray ny sitranina fa ray no miverina. Tsy ianao rery nanaovan'Andriamanitra fahasoavana, tsy ianao rery no nitahian'Andriamanitra tamin'ny taona iny, tsy ianao rery akory no narovana ka tsy maty ny aretina nasitran'Andriamanitra tamin'ny aretina sy ny sisa. Fa matoa ny olona rehetra mbola hitanao velona, matoa ry havana ny olona mbola miriaria eny dia manana fiainana eny ihany a. Dia satria samy namindraan'Andriamanitra fo ary samy nandray fahasoavana, samy tsy mbola navelan'Andriamanitra ho faty, samy mbola tian'Andriamanitra ho velona eo daholo. Fa tsika ilay boka railahy, tsika ilay anankiray izay niverina teo amin'i Jesosy rafana, mety izy ianao ho anankiray tsy handiso fanantenana an'Andriamanitra ianao. Izany angena ataontsika androany e, miverina eto tonga Jesosy tsika rehefa tonga ny volana Desambra, tsika efa misaotra azy foana, fa miverina eto tsika rehefa fotoana tahaka an'izao satria rariny loatra ny havana. Mety gaga ianao hoe za ve raha vavy mampira ato anaty ady dia tsy mba nisy ranam-pahery anahy mihitsy na ilay aza hoe maherezy ianao mombanao Jesosy, ndao fa hanao lalana izy sy ny sisa, fa toa fisaorana foana dia fankasitraha ry havana malala. Za teteny aminao ao anatin'ireny fisaorana sy hankofana reny, reny fiderana reny, Andriamanitra tena mikasika ny fiainanao. Aza matahotra ianao fa tsy hoe raha tsy nisy ranam-pahery akory teto dia andalo ady ianao amin'ny herinandro dia tsy vany olanao, tsy ry havana. Tsy fa tena mikasika ny fiainanao Andriamanitra. Ao anatin'ny fiankofana sy ny fiderana Andriamanitra dia tena mitaha ary miady ho antsika Jesosy. Haleluia, mahafinaritra satria moa ny ankohaka teo foana tsika fa mba tsika hanokana fotoana kely ho an'ny fiderana ihany koa nefa androany fa mbola ao anatina fanandratanan'Andriamanitra foana nefa tsika na dia izany aza mialohan'ny hidirantsika amin'ny toriteny dia hanao ira vitsivitsika amin'izao fotoana izao iarahantsika ihany hoe amin'ny groupe izay maharesy izay rehetrarehetra eto dia hidiran'Andriamanitra tsika eto. Haleluia, anandratra an'Andriamanitra tsika eto ary raha mahita anay mandeha eto ianao dia aza mieritreritra hoe manao kilalao tsika eto na misangisangy fa tena mideran'Andriamanitra tsika ry havana malala. Lasa aritsika hanomboka ny fiderana aritsika.
dia mahafinaritra fa indraindray izy miraikitra kely fa tsy maninany efa izany e arahantsika ambokony eo izy satsika tsy maintsy mideran'Andriamanitra. Halleloia. Eny ary anao hira fiderana ihany tsika dia ao aorianan'ity raha ataontsika ity dia mangataka hira indray nareo mpijery raha mazoto angataka iny nareo raha tsy mazoto nareo dia ataonay ihany ny hira anankiroa zany no ataontsika androany le angatahanareo fa no hira ray aloha tsika zao raha tsika amin'ny groupe zay mare zay raha nabavina ambinina efa vonimbonina mihitsy ao amin'ny lohalaranao hitarika ny fiderana dia aoriana zay tsika hiditra anatin'ny hira angatahanareo ny hira anankiroa avy aminareo mpijery. Avy amin'ny mpijery ometsika vahana foana moa zany averina foana ometsika vahana ny olona vaovao ndao tsy vaovao fa zay tsy zay maharesy zany hitra anaty groupe tao ary lasa arytsika laminany no mikasy za zao ohatra tsy nahita nangataka hira fa i RBT-na tonga dia miteny hoe mandefitra raha feno ny hira roa nefa tsy nahitsarahita hira roa tsy haiko hoe efa nisy nangataka hoe tany avotamba tsy hitany hoe ohatrany hoe tsy mahita mangataka hira nefa ny
asa loja renary tafiray asangamba hono eny ambaratsika tafiray asangamba afaka mangataka angely betiny mbola tsy fena mbola tsy betina feno fa le fahasoangaka iny anary manalo ny a mila piaro irametsiketika velo rametsiketsika irametsiketika Papa Joseph hono efa isiny nangataka iza Papa Joseph Papa Joseph tafika fa tsy hoe veke misy Papa Joseph le pire Papa Joseph de tafy ny titre le hira inona le hira mila vakina tsara Papa Joseph tafy asangamba fa tsy hoe Papa Joseph le hira zany de tafy ny titre le hira de manaly a tafiray asangamba de ato misy hoe manaly mila piaro andraso le tafiray asangamba aloha zany zao mandeha any a daoary lasaritsika Sondolane aloha ka hatramin'ny fidelana amin'ny groupe Jemaresi Sondola Tsy misy matoatra fa ianao miaro ahy fiasaro isan'andro eo Sondola Bedabelo mitaraina leraka sikiri to tsy misy mangirana fiasaro isan'andro ity fiainana ity Sheila ele madingelare leraka sikiri hei faizao vanesi fona vanesi fona famananana tsy misy matoatra eo ihany mbola sinina miaro asangamba raha tsisy ianao asangamba raha tsy eo ianao asangamba Marijo asangamba raha tsisy ianao asangamba raha tsy eo ianao asangamba raha tsy ianao no momba fa vanesy fona vanesy fona famananana zay eo ampelantananao tsy misy Noblicina fa ianao no miaro ahy Masinarte indrendray ao manay ny oavy fianao manolotsaina Mabita Siravaraniana indrendray ao manay ny oavy ele danse que tá nem quase fianao manolotsaina mampandresy vanesy fona eu Madinoa cada vanesy camala fona famananana Vanessa tsy Bonne misy Noe matoatra fa ianao no miaro ahy Aleluia Meva susa sua meva asangamba raha tsy eo ianao asangamba fasahiranao asangamba raha tsisy ianao asangamba raha tsy eo ianao asangamba raha tsy ianao no momba fa Yusi Zelle vanesy fona famananana tsy misy matoatra fa ianao no miaro ahy Angela Lu Amikeli Alba Missi danse que asangamba 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 Tudo Micaela Coreografia em Alemanha asangamba asangamba Erika asangamba asangamba vanesy Yara Kamsanali Aleluia Aleluia. Aleluia Ina ny hiraray moa? Mira ray ohatry nira roa ary izy teo Mbola misy roa?
Tsika daholo aloha tsy magnino satria ahy. misy nangataka le any Naël Manaly mila piaro de Manaly mila piaro. Nareo nge zay mangataka ina tokony mba hitako hoe mandihy na misy ardroka masina ozy izy a de mangataka izy zany hoe ardamaivana zany ny tediavinao raha azoko tsara ardroka masina matsofiny hoe ardamaivana zany ndao ary a mahafinaritra hitanao hoe le an'ny Manaly mila piaro sara aloha lasaritsika aloha Manaly mila piaro le ardroka maivana zao mbola tena mbola etretina inona re mba mesosokevitra rakisa misy raha ny pasteur Jocelyn iny le hoe anenary be tina aloha iny e nangataka fe izy tina ohatry anakoroa mihitsy ary nangatany ato alony anazy alony ataotsika re livraison andritsy eny ary ataotsika livraison andritsy rehefa aveo a daholo aloha mila piaro lasaritsika mandro tompoko azolo ny kapanao misy olona tsy tiako any de tiako vonona de zay nahatongavaka aty aminao aty ay tonga de vitatsika zany vitatsika reto no fanafodiny anao anazy reto fa tsy maintsy vita zay raha alina de zao nanaovanao andreto afafanao manodidina ny varavara amin'ina tokotany iny de sara andreto a ray alina Sinazaka Camila Vonje Jomalaky lay Jesosy Takuseheti babalo haiko zaho hoe mitady ho resy Camila piaro tsy inoko fa masy devoly nefa iara mahita fa misy devoly matoky tena ho fa tsy azo no savy Famijaly umisy bandaty diaiko fa sempotse bumaro panenjike way about the handesa kudiaiko tuizuke efa jesosema ruanti balakwe Lucifera sandra fa mahavita fanenjenu lumbelu simisi kivita vita Negavi vunzeu sabu jesosi la mila vunze Negavi vunzeu Manzaka lote kiasa idevule Bika kera ukamila piaru Rodi Anisha Rodi Meskiska Gen Rodi Chikali mare nefati ya keritia nuzate umeuhere umbaye ruba kutena rayo kama heri bake ya saide vule reza famizali umisi fandrati tia ikufa seputse umaru panenjike wai ya mauti ya desa kutei kutuizuke kefaite sosiava Ruma di balakwe Lucifera sandra fa mahavita Panajanu rumbelu simisi kivita vita Negavi vunzeu sabu jesosi lai mila vunze Bifava lubera numasu Manzaka mochi kasa idevule Mika gerau kamila piaru
andesako taiko toizoky defa ijesosiava romaty balakoe resa famijaly mo misy fandraty iaiko fa sempotsy mo maro fanenjike oaiabaauty andesako taiko toizoky lefa ijesosiava romaty balakoe Lucifera sandra fa mahavita fananjian'olombelo tsy misy kivita vita miangavy vonjeo saho jesosy lay mila vonje efa havalo rano maso manjaka loatsy tiasay devole mikaikerao ka mila viaro mahafinaritra be le hira halleluia sakolo zay vanaelany zany a mandeha amin'ny radio ihany izy io fa ohatrany tsy jeny mbola tena tadidy tsara fa mahafinaritra satria aloha fandraisana anjara mahafinaritra be mahitana mandray anjara farany ary tomba ataontsika kosa le any RB RB farany ary inona ny RB ty na de zany mananatsika livraison zany livraison eny ary aiza le baleandry mamita amity ry ty apa izana mena fafapoy zanary ambony valera rehefa avy eo a amle fangatahany io fa efa manana hira ataotaontsika alohan'ny toryteny ay eny ary zay hoany zany zanary ambony valera nisy dizana ataon'ny ankizy tamin'izy ty fa asana vita mbola tsy vita fa satria raha fiderana ary aloha izy ty ndao ary lasaritsika eo ary memakomana ny amaraparanatsika azy ry groupe zay maresy a ao ary iza nanombokazy ao mampionina iza nanombokazy ao Nitundu na ndenao baki fuibe Nanao livraison Ela Nanao livraison Nyakata simiti na Lewa nyanzele Nyakata simiti na Lewa nyanzele Nyakata simiti na Lewa nyanzele Nanao livraison Livrei a fome de da hora de ser. Na lua formazona. Livrei a não se tá ligando. Marijô, olha, fica aí na maneira dançar. Coreografia para dar livre agora.
mavesapesatra mihitsy ny livraison aby a fakianetana ngezangeza mihitsy erika miazakazaka mihitsy ny anjely amany ambony a mitola vany mavaka be Mama, come sta tu che hai para finta ira de marcha. Sua beba se va cantare. Libre sono la danza per. Allora falla. Avanzina. Perché avanzina va avanzina va nella danza. Misaotra an'Andriamanitra tsika. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra dia misaotra tsika rehetrarehetra tonga teto androany a. Misaotra tsika rehetrarehetra izay nandray anjara atao anatin'izany fiderana zany a. Raha tena nifana ianao tany amin'ny toerana nisy anao tany, za tena miteny anao fa ahita sitraka anatrehan'Andriamanitra ianao. Hitramin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao a dia mangataka anao mbola haritra hatramin'ny farany satria za mino fa ity afatra ity dia afatra nomanin'Andriamanitra ho anao indray ty androany ity. Fa izay miaraka aminao eto androany mitandrina zao sabata farany amin'ity taona ity izay raha anao amin'ny fandarina andramaka izao a sy ny groupe izay maharesy. Dia matoky sy mino ary avako malalako fa tsy tonga fotsiny teto ianao a fa nofidian'Andriamanitra ianao mba hitenenana amin'ity androany ity. Mitenena mihitsy androany eto tompo, mitenena amiko ianao. Ary ny teny izay hoeninao eto androany dia teny hanovan'ny fiainanao, teny ampahery ianao, teny hitondra fiovana sy fanasitranana eo amin'ny fiainanao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Dia izao zay misaotra anao zay satria mbola tonga indray ny fotoana mamy izay iarahanay aminao eto a. Ienonay ny feonao, ienonay ny hafatrao. Ny teninao foana nge Jesosy ny nampandresanay hatramin'izay. Tsy zavatra hafa fa ny teninao. Koa ka mbola hitohiteny indray ianao eto androany. Fa raha ianao no miteny eto anio dia ahery izahay. Raha ianao no miteny eto anio dia ho sitrana izahay. Raha ianao no miteny eto anio dia ho voakazika izahay. Ko mitenena Jesosy a, mitenena fa voninkiana anao izahay. Ny devoly sy Satana tsy afaka hitsaingoka ny voy rehetra izay efa feto androany fa hamoa avy zato eny avokoa zany. Hiasa eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy, hiasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Voninahitra nareo ilainay ny fanatrianao Andriamanitra. Matoky sy mino izay efa manatrika eto ianao, matoky sy mino izay efa eto ianao Andriamanitra tsy toa. Sokafo mba manty mpanompo tsy mahasoa ary votsavava fa matoky kosa fa tsy izany hiteny eto androany fa mifanainao masina no ametraka ny teny ao am-bavako. Mitenena Jesosy a, mitenena aminay tsirairay avy. Saotra raha eo. Halleluia. Amen. Dia ary ataontsika tirity zanary ambony valera. Izy ity no ataontsika ilovany toroteny amin'ny androany ity. Ataontsika hiala ino androany hoe manatrika antsika eto Andriamanitra. Hiantso ny fanatrian'Andriamanitra anatin'ny torotentsika. Halleluia.
Serere mira
tena mbany irainay zany a tao anatin'ny fahadarana de nira tokoa hoe tena niokaoka mihitsy niran'izany iry zany tamin'izany fa ankehitriny a naiza toerana misy anao nataiza na avitaiza toerana nalehanao raha androany ianao mangetaeta de Andriamanitra tena mangy anao ary ikasika anao any amin'ny toeram-pahadarana rehetrarehetra any ny toerana misy anao any any ny afaka hitantsika hoe tsy foy ny tanàn'Andriamanitra fa afaka mandeha tongatra anaty bara any hatrany anaty toerana ratsy rehetrarehetra any hitadiny anazy. Halleloia. De ndretytsika tafavory eto indray hiara hideran'Andriamanitra ary tsy miala maina eto ianao androany fa Andriamanitra nikasika anao de faly be koa za miaraka aminao eto androany faly be zay miaraka mahita anareo eto androany moatsika no karazana hoe androany ny sabata farany zay rahantsika am'ty taona ity ary rehefa fotoana farany ohatr' zao rehefa farafaran'ny taona ohatr' zao ny orinasa de manao karazana bilan kely de mijery ny todika ny zavatra vita nanahoana ny to-piasana tamin'iny taona iny. Nenay zao ndao amin'ny fiasana nisy anay de vory daholo teo daholo ny mpiasa rehetra de nanao tatitra ny mpampiasa nanao tatitra ry zavatra mahavarina sy mahafinaritra de tamin'ity taona ity de niakatra be mihitsy ny vokatra tao amin'ny fiasana nisy anay iny de faly izy ary nalala tanana mihitsy izy tamin'ny mpiasa ary tena faly izy hoe nandroso be ny vokatra tao amin'ny fiasana io tamin'ity taona ity. Ianao koa androany na de tsy orinasa ary ianao fa ianao io de toerana ray nikarakarain'Andriamanitra sy ny kolokoloan'Andriamanitra. Ilaina koa ianao am'izao fotoana zao mba manao bilan nanahoana ny tontolonao nanahoana ny tain'Andriamanitra ny taonanao nanahoana ny fimbinan'Andriamanitra ny taonanao maty antoka ve ianao ny vavaka na afaty antoka anao ve ny fiarahanao tamin'Andriamanitra tamin'ny taona 120 nahitanao tombony. Halleluia. Tsara fantatritsika fa ny zavatra rehetra zay nitranga tamin'ny fiainatsika tamin'iny taona iny de tsisy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra daholo. Ary tsy haiko ianao raha ohatra anahy fa za ny taona ray tapitra zany de ahafahako mamisavisa ny fahasoavana rehetra izay tsy nitsahatra ny tombona ataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainako. Tao anatin'izay 520 taona nanompoka an'Andriamanitra tahak'izao hitanao zao de raha manao jeritodika zay 520 taona zay ary avana de tsy afaka tena nivoatra ny fiainako ary tena nisy fiakarana nisy fahatsarana ny atsara ary tsy nitsahatra zany natapitra na niempotra fa ny atsara foana ary fotoana rehefa ohatr'izao mahafinaritra be fotoam-bavakantsika teo fa tena feno fakasitrahana ary rehefa tao anatin'ny fotoana tokoa de tena tsaroana ary isorana ny mampionana naiky nampiasain'Andriamanitra betsaka ny zavatra tsaroana tao anatin'ny saina ary de andranomasy mihitsy ny ranan'ireny iry reny tamin'ity androany ity satria taona anankiray zany maro ny zavatra mitrano taony ratsy taony tsara taony mangidy taony mandy taony niakatra taony nidina fa rehefa nataony moins plus nataony adisanina nataony ny calcul de ny nivoaka tao de zao tahin'ny tompon'ny fiainatsika ary isorana azy zany
ary anareo rehetrarehetra zay natsapany zany aza dinonareo ny vavaka misaoran'Andriamanitra fa fahasoavana ny ainanao tanatin'ny firy zao ny olona tsy hitanao tsony, firy zao ny olona tsy hitanao tsony na tamin'ity 3 ty fa ianao mbola io, firy ny olona maty ny aretina fa ianao mbola io, firy ny olona lasa tsy nanakohaniny, firy ny olona namoy fo, firy ny olona mamony tena fa ianao mbola io ianao sa mijery firy zay ny olona efa lasa miliardera za rery sisan'ity ohatry ty, tsy zay ny jerenao fa le olona raraka fa ianao mbola tsy raraka, ianao mbola io mijoro ary isoran'Andriamanitra zany. Maki ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny tantara faharoa, maki ten'Andriamanitra tsika amin'ny tantara faharoa 720 azafady re tantara voalohany toko 720 ka ny andininy 70 ka hatramin'ny 720 no vakitsika amin'ity androany ity. Sady miraba nareo ihany koa moa zay rehetra tonga eto androany Ranabavy Mami, Berty Sava, Patricia Rary Malala, Ray Andronier Suzel, Ray Bettina, Ry Sondola, Ralatojo, Mama Valitina, tonga soa daholo nareo ary maretatra amin'ny farany ary nambiny Tsomakirinina sy ry Sondola sy ry Naël sy ry Koda Léonie sy ry Niaina Mahenso Kodé ihany koa ambony ao fambeazana fitahina Angela io fa zay mahita nareo maki ten'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana zao tantara voalohany toko fa 720 i Mami i Angela io fa tsy 720 toko fa 720 29 vakitsika androany andininy 70 ny soramany dia nisaorany Davida an'Andriamanitra sy ny farateniny tamin'ny Israely sy nanendrenan'ny Solomona ary ny nahafatesan'ny Davida amin'ny anaran'i Jesosy koa dia nisaotrany Jehova teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe isaorana ny ianao Jehova Andriamanitra Israely razanay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehova ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandriana dia izay rehetra ny an-danitra sy ety tany. Anao ny fanjakana Jehova ary anao ny fisandratana olohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra ary ianao ny manjaka amin'izao tontolo zao, amin'izao rehetra zao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy ny mampatanjaka izao rehetra zao. Koa ankehitriny misaotra anao zay ry Andriamanitra sy midera ny anaranao be voninahitra. Andininy 20 fa zinona moa ary zinona moa ny oloko no azahoanay hery anaritra toy izao fa avy aminao ny zavatra rehetra ary avy aminao ihany nanomezanay anao fa vahisy mpivahiny ao anatrehanao zahay taka ny razanay taka ny razanay rehetra taka ny aloka ny andronay ety an-tany ka tsy misy fanantenana ry Jehova Andriamanitra eo reto zavatra reto no vorinay anaovana ny trano amin'ny anjaranao masiny reto dia avy amin'ny tananao ary ianao raha teo izy rehetra rehetra ary fantatro ny Andriamanitra fa ianao no amantatra ny fo ary makasitraka izay mahitsy ary ny amiko dia amin'ny tsipoko ny nazo toko anatitra ireo zavatra ireo ary ankehitriny efa hitako tamin'ny fifaliana ny olonao halleloia vitako tamin'ny fifaliana ny olonao zay vory eto mazoto mitondra fanatitra ho anao Jehova Andriamanitra ny razanay dia Andriamanitra Isaka ary Israely mba hampareto am-poniny reto olonao mandrakizay ny fikasany sainy zany ko ampiomano anao ny fony ary omeo fo marina Solomona zanaka hitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelon'ny lalànao ka anao izy rehetra izany sady mahavita ny lapa izay efa namoriko ny anaovana azy. Halleloia. Tao anatin'ny taona maro no namoriny Davida izay anaovana ny tempolo raha vasana Vavimalala. Ary rehefa tonga ny fotoana izay amindrany Davida ny fitondrana tamin'ny Solomona satria tsy ho etsony izy dia tsy adinony Davida ny nijery todika fa tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay dia nisy zavatra nataony Davida dia ny nanango namory zavatra ho aterina ao an'Andriamanitra. Ary resy lahatra Davida ary avako malala fa mendrika an'Andriamanitra zany.
resy lahary davida fa raha misy tokony hakasitrahana dia andriamanitra. Resy lahary davida fa raha misy tokony anaterana fisaorana dia andriamanitra. Tsy ny olony, tsy ny miaramilany, tsy ny tenany, tsy ny andriamanitra ny olona ny ivelany any, fa Jehovah andriamanitra. Resy lahatra davida. Alleloia. Fa mendrika an'andriamanitra izany. Ravako tao anatin'izany fotoana izany dia resy lahatra davida fa tsy nisy heriny natanjany ny nahafahany namory an'ireo fitaovana sy fanaka volamena volafotsy entiny manangana ny tempoly. Fantatry davida fa taka ny andriamanitra ihany manatitra zavatra ho an'ny tenany. Ohatra zao anniversairako dia mandeha ny zanako ohatra mitondra ny carte bancairako, carte bancaire any mivady, dia mandeha ny zanakay mampiasa ny carte iny aho dia mividy cadeau dia omena anay rehefa anniversaire. Koa avaiza moa iny tsy avy aminay ihany. Tsy le zaza no mitady vola tany fa vola efa tao amin'ny carte tao, efa tao amin'ny compte tao ny nalainy a dia ny vidanany zavatra dia natolony anay ihany. Ohatrany hoe nirahako fotsiny izy, ohatrany nirahanay fotsiny izy a. Tena marina zahako ihany ny asa. Dia mba ohatr' izany andriamanitra ry havana raha fahitany davida azy. Mba ohatr' izany hoy izy davida hoe zinona moa ary zinona moa ny oloko ny azahoana hery anatitra toy izao. Iza ny afaka irehirehana atren'andriamanitra? Za andriamanitra tena ny asa tena herin'ny tenako natolotra anao eto androany. Ny fahafahanao mandohalika io manome voninahitra many mbola avy tamin'andriamanitra ny aina sy ny tombonandro hery tanjaka. Misy olona entina vavaka tsy mahay mandohalika, tsy afaka mandohalika. Ay azonao moa zany. Misy olona misy tena entiko ambavaka. Zaho izy a tena eto ambavaka fa isaky ny andeha andohalika aho dia hitombotra ohatra misy ozatra fampisitona be ohatry ny paralysé zany izy tsy afaka mandohalika. Dia raha forcena ry mandohalika dia maharary mila tsy ho tafatsangana eo, tsy avelany devoly mandohalika anatrehan'andriamanitra. Fa ny hery afahanao na dia ny mandohalika mitondra ny hovavaka io azy, na dia anao mbola afaka miteny ny hovavaka mahafinaritra io, ianao mbola afaka mitarika fotoana io, mbola andriamanitra nanome anao hery tanjaka fofinaina mahavelona androany. Alleloia. Mba aiza ho aiza moa zany ry havana ny olona omen'andriamanitra tombonandro hery tanjaka nefa tsy manatitra akory azy. Inona nataonao an'andriamanitra androany? Inona nataonao an'andriamanitra omaly? Fa andriamanitra nanao nomeny anao ny fahasalamana, afaka miteha-tanana ianao, afaka nandihy tsara ny analatoto zao ampiarahana ny azy tena ohatrany manao sport mihitsy izy mandihy. Afta izy ireny taon'andriamanitra ara-dalàna tsara ny taovany rehetrarehetra. Dia raha ho an'andriamanitra misy raha mahafinaritra be zay taloha hoe dia raha ho ame feo izy, dia raha ho amin'ny tanana sy ny tongotra. Hoy davida hoe zinona moa za tsy afaka irehareha andriamanitra? Zinona moa za ary zinona moa ny oloko no azone manatitra fanatitra ohatr'izao? Zany hoe raha izaho zao ve dia afaka ny anatitra fanatitra ohatr'izao andriamanitra? Hoy davida hoe na hiasa mandra-patapitry ny fofinaiko tsy vitako manatitra andreo. Satria betsaka ny natolotry davida teo a, namory nanangony izy aloha ahafahany manatitra. Ry havana, androany za teteny aminao a, ny zavatra rehetra eo aminao io dia avy amin'ny any. Fampiasainy fotsiny ianao akan'io dia amerina azy aminy. Halleloia.
ianao ihany le ampiasaina ohatran'le zanaka teo ampitondraina ny carte bleu anay de mandeha metsena izy mandeha metsena fa vola ho tokantrano ihany fa tsy volany ianao inge ampitondrain'andriamanitra ny carte ny lanitra ianao inge mpitondra ny fahasoavan'andriamanitra fahasoavana vao an-danitra nge entinao mandeha io alleloia fa mahavariana misy olona efa mitondra ny carte ny ray aman-dreniny zao zavatra ho anazy ohatra ny vidiny tsy mahatsiaro zay anniversaire tsy mahatsiaro nin'iny tsy volona ny anao nin'iny ary ny akabetsahan'ny olona eto tany velona fa tsy anao nin'inona ho an'andriamanitra tsy volona nakitra nin'inona ho an'andriamanitra misy olona mifoa de vietretiny hoe normal izy raha mifo etretiny hoe za mbola matanjaka be ty ve tsy fo mandra-pahitanao olona anankiray matanjaka be hitanao ka tsy ny fotsony eo anao vo isaina hoe tena sambatra ny olona mifo ry avako rehefa anaty tsy fahasalamana ianao de tsapanao zany fahasambarana hoe sambatra kaiza salama to anatin'izay taona ely zay misy fotoana mandalo tsy fahasalamana ny tenako fa tena eo anatin'ny tsy fahasalamana io anao de mahatsiaro ny fotoana rehetra nahasalamanao toy zany hoe ary tena sambatra fa tsy tsapako tam'ireny hoe sambatra mahatonga tsy kisaotra n'andriamanitra isan'andro isan'andro manina misy olona miandry tena zavatra mipoka be mihitsy fahasoavana be mipoka be tsapahitanana vao malala misaotra an'andriamanitra ianao aza manao an'izany fa misaorana azy ianao raha mbola velonay io androany misaorana azy ianao mbola miaina rivotra tsara io mbola tsy apare mbola tsy toy eo ny manombiditra rivotra anatin'ny vavanao sy ny any amin'ny taovam-pisefonao misaorana an'andriamanitra misy olona ny am'izao tao zao misy olona dokotera mampianatra azy apetsika ny tanany ataovatra zao akeza ataovy marary mihitsy vao tafiainga ny tanany ndreniko nataon'izany taloha fanaovina kiné ingao ny tanany mamy fa tena de olona finondreminao aitseo kely hoe ianao io mihetsiketsika alleloia atero an'andriamanitra mitenena tahaka Davida hoe zinona moa ary zinona monolokony azahoany emanao azahoany ely anatitra toy zao satria teteny Davida hoe tsisy ninona ireharehanay zao andriamanitra tsy afaky irehareha anatrehanao zay hoe zay ny tena izy andriamanitra fa mbola avy aminao zao halleloia avy aminao ny zavatra rehetra re avy taminao ihany ny nanomezanay anao anao ihany ange andriamanitra ny teny toriko eto androany avy aminao ihany ange andriamanitra ny eny-joroko eto avy aminao de ateriko anao halleloia ateriko anao eo etanjaka foa ny andriamanitra fa ho aterinao anao isan'andro halleloia ary zary tena mahafinaritra eto de zao ho Davida hoe aziny fena folo Jehovah-Andriamanitra io rehetra zavatra rehetra novorinay anaovana ny trano any anaranao masindreto de avy amin'ny tananao ary anao raha teo izy rehetrarehetra ary fantatro ry Andriamanitra fa ianao no mamantatra ny fo ary makasitraka zay mahitsy hoy Davida anisany mahakasika ty teny ty manao hoe farany aniko de amin'ny itsipoko nahazo tokanatra rehetra zavatra reto ary ankehitriny de hitako amin'ny fifalinina ny olonao izay voreto masoto mitondra fanatitra ho anao teo zany teny Davida hoe za raha manao an'izao de amin'ny itsipoko andriamanitra tsisy hoe fieritretako ninina i Davida nandritra ny androm-piainany ny andro nanjakany de naniriny anao ny tempoly de nanangona fotsiny izy tamin'ny kitsipoko efa mandeha ho azy fotsiny anangona tsy mieritreritra tsy mitotaly ninina fa amin'ny itsipony tsy fanatenany ninina fa tamin'ny itsipony ry avamalala anatitra fotsiny anao zavatra ho an'andriamanitra fotsiny eo amin'ny androm-piainanao manany ianao an'izay faniriana zay za andriamanitra te hanao zavatra ho anao za andriamanitra te hanao zavatra ho anao aza miandro foana ianao anaovan'andriamanitra zavatra fa ianao koa maniry anao zavatra ho an'andriamanitra ary tsy hoe maniry fotsiny fa to de efa manomboka Davida efa nanomboka
la tsy fantatra rovina ny tempolo ny nitsangana tsy fantatra aiza ny atsangana fa namory fotsiny izy aloha isan'andro fa manao inona anao zany e mamory atao iny reo e hoan'ny Jehovah reo ka naovan'ny tempolin'ny Jehovah reo tamin'ny tsipo alleloia za rehefa nateteny aminao atao fotsiny aloha atao fotsiny fa tsy fantatrao rovina ny tempolo ny atsangana tsy fantatrao aiza ny tempolo ny atsangana fa manangona fotsiny aloha mamory fotsiny aloha amin'ny tsipo ny zava-rehetra mitsanga eo amin'ny fiainanao io tsisy ninona fantatrao io na de ray azy tsisy ninona fantatritsika io tsy fantatrao ny programanao rapitsy tsy fantatrao rovinanao natsoina hoe eza ty am'izay ary izy rehetra atsangana am'izay ny tempoly tsy fantatrao zany fa ny ataonao manangona fotsiny aloha manangona fotsiny ny fiainatsika rehavana raha ny amin'ny efa faranotro zao ny taona de za nampahendry akisy anaty commencement teo manao hoe jereo manaova jery totiky nareo jereo ny taona ray manontolo ny ainanareo de mba manontany tena hoe nareo hoe nareo ve nanana programma io zavatra miseho aminareo androany io zany tena azonareo antoka hoe tamin'ny heritaona tamin'ny taona vao nareo nitondra mavaka ny zavatra io de tonga aminareo misy ny hoe zavatra nentinao ambavaka hoe fanirinao de mety efa tonga fa nibetsaka indrindra amin'ny fiainatsika zavatra tsisy niatrehantsika ny tonga amitsika ozy aty hoe isika hoa tsika ray aman-dreny rehefa mandeha miantsenitsika za zao rehefa mandeha de ka miantsena de misy zavatra farany vadiko reto avy dada entina tondrahany zao de asiny lista kely amin'ny telefony de mijery andreny rehefa manao course avy miasa reto mba entina daholo de za nefany misy fotoana matetika be misy zavatra tsy nafarany entiko satria eo ampandalovana eo am'le zavatra mahita hoe osiny ilainy ty de matetika izy io kilalao anjaza na ohatra zany gaga be le zanako tonga trano akipy daholo maso de ataovatra zao ny tanana fa misy surprise zao ny ta menanareo de kipy maso ndray de ataovatra zao ny tanana de apetraka eo le kilalao fa le zazy reny raha ny ala tamin'ny maraina tsy miteny tamiko hoe tanda de tondray an'le tomobile kely ohatry zao ny lokony fa za teny andalana teny nahita hoe ohatra mety amin'izy ro teny izy ro lahy zao ty raha hitany ivadiko rehefa mandeha de mandeha miantsena izy de mahita way ty akanjo ty tsara be raha to de izy mahita tsara be ty raha amin'ny fitiozy izy na ty kiraro ty mety be amin'ny finoana na ty zavatra ty fa fity finoana fiartisy finoana tsy nafantatry tsy nanao komandy an'ireny izy tam'izay niala tao an-trano tamin'ny maraina fa anjaranao ray aman-dreny mandeha eny de mahita mety aminao ty tamin'iny taona iny tsy nisy nangatahanao reo fa andriamanitra mahita mety amin'ny androny Suzel ty fandana livreo araky le hita teo livraison mety amin'ny mamavaly ty mitiry anjery ndana teroany gaga mamavaly ty way androany anao vao mieritreritra way le zavatra iny tsy nangatahako fa nefa tena nilaiko halleloia nivoaka nandeha niady Davida andeha nivoaka niady Davida taitra be Davida ry avana malala verina viany olona mihirahira ny hitany any amin'ny Samuel voalohany toko fa 7:7 andininy fahaeniny ary noho ny tonga ny olona avy tamin'ny verena Davida avy namono le Filistiny de nivoaka ny vehivavy avy tamin'ny tanànan'i Israely rehetra ka nihira sy nandiny tsenan'i Davida sy Saoly mpanjaka niaraka tamin'ny amponga tapaka sy ny fifaliana ary ny kipantsona ary ny vehivavy mpandihy de nihira hoe tsy haiko aloha feo an'ireo Saoly napaty arivo ohatra zany fa Davida napataliana mira atao hira mantsy io fa zany gagabe Davida ny nalehan'ny Davida nivoaka nandeha niady sy ny hoe mba hisin'ny olona mirahira teo tsy nampoziny kory hoe ve alinalina ny maty tsy fantany Davida ry ambana
tsy fantatry Davida tao anatin'ny fotoana ny voany fa Davida tena niny nandeha tamin'ny kitsim-po fotsiny ho Davida fantatra ao fa tamin'ny itsim-poko no nandehanako ny ady tsy nisy isan'ny tratrarina hoe za ndray androany dia tsy maintsy mavita alinalina fa nivoaka fotsiny izy andeha hiady hozy Davida na mahafaty anankiray na roa na telo na efatra na zato dia soroko anao Andriamanitra. Andriamanitra andeha hiady a momba ay ianao. Andriamanitra andeha hiady a momba fandresena. Gaga Davida miverina avany ny olona efa navita hira ho an'ny Davida. Davida nafaty alinalina. Tsy niomana ny andray hira ohatry zany Davida ry havana. Tsy niomana ny andray an'izany fakasitrahana zany Davida. Fa Davida nandeha niady dia nandeha tamin'ny kitsim-po. Manaova zavatra misy itsim-ponao io ianao ho an'Andriamanitra. Azo tao dia mieritreritra hoe hisy hira dia atao répétition kely rehefa mandalo dia ahoana tsara moa ilay hira firifiry ny matiko tsy napozy ny hisy hira ivoaka. Ianao inge ravana ka tsy apozinao hisy hira mivoaka ao an-danitra ao aminao io amin'ny tonte. Mihirahira ny fakasitrahana anao tamin'ny zava-bitanao. Fenao tsy nalala an'izany, nangataka an'izany fenao. Davida ve nangataka tamin'ny hoe mbanisa zany hoe Andriamanitra andeha hivoaka ry ahy fa dia matoky Andriamanitra. Ao avy ny alinalina. Tsy fantany zany. Tsy nieritreritra an'izany izy. Zao fotsiny teneniny Andriamanitra momba ahy ianao. Halleloja. Hozy Andriamanitra hoe tsy ombanao fotsiny aho. Fa ombanao mihoatra noho ilay mpanjaka anao mihitsy aho. Ny azy arivo fa ny anao alinalina. Halleloja. Bazotsaina ve ravana anatin'ny fonao amin'izany. Raha raisitsika tsaina hoe tahaka ny ahoana re tanatin'ny fon'ny Davida tamin'izany. Hoay, jery tenany Davida, terendradrana. Hoay Andriamanitra. Hay ve alinalina izy tao hoe halleloja. Hay ve alinalina reny. Tsy fantatrao tamin'iny taona iny. Fa ankehitriny tokony makasitraka an'Andriamanitra. Hay ve vitako reny Andriamanitra. Hay ve vitako reny. Mandehana amin'ny kitsim-po. Hozy izy Isaka ry havana malala. Any amin'ny Genesis 4:7 any. Hozy izy Isaka hoe anaka. Tsy nanapozy ahita ny tavanao akory aho. Mahatsiany Joseph. Nefa iendre hozy izy Isaka. Kanjo. Indro Andriamanitra efa napahita nahateny zanakao azy. Makitsika izany teny izany sao dia ikiraiko sao anatin'ny sainareo zany. Genesis 4:7 andininy 1:2. Hozy izy Isaka hoe dia hoy Israely. Azafady i Jakoba fa tsy Isaka azafady. Hozy izy Jakoba. Dia hoy Israely zany hoe Jakoba zany tamin'ny Joseph. Zany io izy tsy nanapo ahita ny tavanao tsony. Tsy nanapo tsony aho hoe ahitanao. Fa androany tsy ianao no hitako. Fa hatramin'ny zanaka ao aza hitako. Halleloja. Zany hoe maninona? Mihoatra lavitra. Mihoatra lavitra. Misy olona mety tamin'ity taona ity tsy nananeritreritra izay havita trano kory ohatra. Mety possible tena trosa aza namatotra ny fiainany. Misy olona mety mangatabavaka hoe Andriamanitra ty taona 2021 ty Andriamanitra mataovy afa-trosahako. Hoy Andriamanitra hoe tsy ampy zany aho. Tsy ampy ny zavatra angatahanao. Tsy fantatrao ny angatahanao. Manana tsara lavitra zany ianao afa-trosa ataoko mavita trano. Tahiko, taoko mahazo zavatra, taoko matsangan zavatra. Ho tahiko mihoatra lavitra noho izay nieritreretinao. I Jakoba na i Josefa rehefa tsy nieritreretiny ho hita tsony. Eritreretinao zany hoe verina mahita ny zanakao lahatianao ianao, mbola mahita ny zafikelyinao koa zanany. Zany hoe nieritreretra hita zavatra ray ianao, zavatra telo tsara be ndra hitanao. Alleluja. Fa i Jakoba nandeha fotsiny. Nandeha tamin'ny kitsim-po izay tsy fantany kory ny zavatra hitiana azy.
androany ianao a teteny aminao tokony olona afaka makasitraky ianao androany de miteny Andriamanitra tsy napoziko indray inona ataonao olona firetiny afaka itendry hoe Andriamanitra tena tsy napoziko ny zavatra nataonao de teneny Andriamanitra zany raha nanao an'iny nandeha tamin'ny kitsipo andeha tamin'ny kitsipo fotsiny ary ankehitriny afaka miteny aho hoe avy taminao ihany na avitako an'izao. Halleluja. Misy fotoana zahako tamin'ny tena tena faly be mihitsy satria nisy zavatra nafinaritra be izy tany amin'ny fiasanako fa talohan'izay aloha nisy zavatra ratsy niseho tamiko narary be mihitsy tamin'ny nisy fotoana narary de le aretiko io tonga de fanina be tonga de fanina ny tsireporepy tena tampoka be tonga de fanina be de nitazona tamin'ny mampionina zay nampavona korsa zay menakavy kely nandeha magasin zay tamin'izay tazona tamin'ny mampionina manino ianao zay tena fanina be za zavatra tsy piseho amiko ndana aloha de lasa nandeha mipetraka tanaty tomobile de nialina iny tena narary tena tsy salama ary avana malala fanina be tena tsy afaka nanao ninina mihitsy ahako zay jereko to de tsy mataty mahijery mazava tsy afaka mijery telefony tena tonga de narary zay mbola tsy nisy teo amiko de za io efa elaela marary be foana le atao amin'ny atoko tato de tsika moolombelona afaka marary Halleluja. Fa tsy any amin'le aretina zavatra na tiako resahana aminao fa rehefa niona tamin'ny dokteranay zay zay manana dokotera moa tsika ty andafy de manana dokotera tsika de niona tamin'le dokotera de rehefa nijerena de zao zavatra niteneniny ianao izy izy olona tsy ampy torimaso be mihitsy ianao ary ianao olona miasa saina tena olona miasa saina be ianao izy de tsy ampy torimaso zay mahatonga an'io zavatra mahazo anao io de za tsy nandaika fa sady tsy ampy torimaso any tena miasa saina be mihitsy ary efa ely zany ina mahatonga ana tsy ampy torimaso ka isanandro ke za manao fandarana eto isanandro ke za manao fandarana eto ary ny andro anankiray mba hangalana iaina de rehefa lahady ohatr'izao zao androany tsika mbola mifiry zay vao misaraka aminareo eto rakizy mbola anatin'ny zomo zay mbola mifampahery mbola manao fiderana mbola misy fotoana manao délivrance hatramy firy ary tsy hangalana sitraka amin'izy zany fa atatarenanao fotsiny zany programme zany de hitan'le dokotera ianao izy tena tsy ampy torimaso ianao de miasa saina de ina le miasa saina angeramana tena miasa saina tokoa miasa saina za tsy misy olana fa reny asa ataoko amin'ny arivo reny ka asa saina za nge isanandro mandalo examen ny avany manao examen isanandro za manao ny vavaka fiambenana io reo ny ankizy mitondra ny toritena ataony de za mamela belatra de zay zavatra ataony zareo misy fotoana misy ndraindray reo misy mame devoir misarotra ana de zareo no mifidy ny tenin'Andriamanitra de mitory de za ako mamela belatra asa saina isanandro za taloha tamin'za mbola vonanao asan'Andriamanitra voalohany manao toritena manomana toriteny indre mandeha na indroa isam-bolana na farafabetsany mety taty-herinany ny tombo de intelo isan-kerinandro fa zao nge sarava naka manomana toriteny isanandro andro lahady any tsy manomana toriteny ka miasa saina zany de hita le dokotera tena miasa saina be miasa be tsena ka miasa ny saina manomana toriteny de zao niteneniny hoe atsaharo zany ozy izy misy za moa tsy miteny eky za mantsy hitanao manao aky radio de afaka fiembenana de ry misy fiditsiriandony irina sy ry niaina maheno so sy ry rehabetina tsisy fatany zany fizy ny teny izy mieritrehitra zavatra manao jeu vidéo za na atsanono zany ozy izy tonanao izy efa mitombo atsaharo zany de amboary ny programme anao nisy fotoana zay mivady efa nieritreritra tray andro zay tamin'le zavonarary iny
so dia mba atao indray mandisaka androandro ary le fandarana satria hita hoe reraka any efa mitombo ny taona isan'andro anao eo teo azany ty zay jesosy a za zany eo a lasa tena olona marary nefa zany eo a jesosy za tena mbola te hanompo anao e le dokotera ny tena ajanony ahoana revana nanajanony ka nefa io nge revana ka tena ero anay menakavy keliko nge revana io fandarana io e za misy fotoana ohatriny maro zay tsy nanao fandarana dia niona tamin'ny ankizy androany tena ohatriny hoe tena ela be zany tsy nio fifanina ho anay nge revana ny mizara ny tenin'Andriamanitra eo aminareo eta zany anajanona zavatra mahafinaritra zany anajanona fiainana tsy vitako azy zany tsy vitako zany ohatra somary tena nalailo kendry jesosy a tena marary zany a Andriamanitra za zany tena mba omeo hery ah e meo hery ah zavatra nafinaritra ry havana de zao za io zao hitanao hoe tena salama tsara tsisy ininona ntsony tena isorako jesosy tena misaotra an'Andriamanitra fa tena salama tena feno fahasalamana ny zavatra mahafinaritra nefa de zao tany amin'ny dokotera ohatra androany a ny ampitson'iny halleloia voantso atao ampiasana ka za efa fantatrareo ny teneko an'izay fa niova asa tamin'ity taona ity rehefa niova asa tamin'ity taona ity a ny asako teo alohan'io zany a mahafinaritra na ihany fa misy fiarahamonina tsy de tiako zay satria le chefinay zay a ohatra ny misy fanavaka vaham-bolokoditra zay de tsy de mety tamiko zany le fiarahamonina satria za tsy hoe ohatra ny taloka hoe be famalinana hoe mifamaly aman'olona tsony de nangataka hoe jesosy a mba meo asa vaovao a halleloia de zavatra nafinaritra voantso tao ampiasana ao maly tsy maly fa taorinan'le fotoana nandanako tany dokotera tamin'ny herinandro tsara hijoroko avombelona aminao fa io asako io nanomboka nataoko tamin'ny volana septambra de io asa io avana mahavarina izy io tena hoe asa nomanin'Andriamanitra hoa io asa io a enim-bolana io société io nitady olona anao an'le asa zay ataoko am'izao enim-bolana na valo volana teo de tao anatin'izay a de nampitady olona izy ka izy tsy izy no mitady andray tsy izy zany mandefa annonce fa misy agence anankiray zay a no mitady an'le olona de io olona io misy zavatra tena petrapetraky mihitsy hoe zao avy ny ilaina am'le izy mila mahay an'zao de indrindrindrindra zavatra rengeza be mila olona mahatoky ohatra hoe raha tsika mivavaka zao zany de olona matahotra an'Andriamanitra alleloia zany teny mamy zany mampionona fa misaotra anareo amin'ny teny mamy alleloia amen sotra amboaratsika misaotra anareo mampionona moa efa misaotra anareo amin'ny plasy fa za tsy nahita fabarina ny toriteny makasitraka sotra anareo rehetrarehetra sotra vavaka reo ny afahany mijoro ohatran'izao vavaka avy aminareo ny afahany mijoro ohatr' zao fa hita iantoko izy rehefa tena nandalo an'le nahita le tenen'le dokotera tsy nampiseho ny zavatra rehetra nasehony teo tsapa hoe tena haiko hoe tena tsy sangisangy io hoe fandarina ataotsika isan'andro io fa tsy vita hoe olona tsy misy herin'Andriamanitra ho isan'andro anao zany tsy ambotry masina anao miasa mahany fa hiverina am'le asako teo aho sady hijoroko vavolombelona aminareo io mandritra ny valo volana teo io agence io nitady olona de miperapetraka tsara mihitsiny de io olona io koa tsy hoe tonga de olona 5 ndray tonga jerena fa misy ray tedavina aloha de misy olona ray mamaly de tonga iny olona iny de miresaka am'le agence aloha de ao aloha de efa mandalo sivana anakiroa tonga eo am'le olona ray ao am'le agence aloha de jerena ianao miresaka sy ny sisa mitondra ny CV sy ny rehetrarehetra de eo de efa misy miraraka aloha fa zay afaka an'iny de tonga eo am'ilay dingana faharoa ndray mbola ao am'le agence any miona amin'olona fanondroa indray anao de ao indray anao mbola manao mbola misy entretien hafa atao indray de vita indray zay
de eo am'izay anao vo jeren'le olona rehefa hitatra re olona metimety de za moa isorako an'Andriamanitra fa za tahin'Andriamanitra alleloia za mahita fity rehefa nena tamin'ny olona faharoa de zao mbateniny tamiko ny fahitako anao izy tena olo ohatranao io ny tediavina zany leo eny ary de neo na tamin'ireo olona tao anatin'ny orinasa zay isorako an'Andriamanitra ozy ianao zany orinasa zany orinasa ngeza be maneran-tany zany maneran-tany ngeza be zany maneran-tany zany fantatra fa tsy hoe eto Frantsa fotsiny tena ngeza zany fa mahafinaritra eo amin'ny 20 kilometatra miala ny trano fotsiny 10 minitra miala eto an-trano za misy fotoana mandalo foana fa tsy fantatro mihitsy hoe ohatra zany eto amin'ity toerana ity toerana falovako isan'andro petra be ve ao amin'io ve io zany ny anaran'ity orinasa ity de anao ny tonga tao de ohatrany tsy natoky tsara anay izy aloha asina fanandramana an'le asa zany fa maro ny sakatsakana tao anatin'izany anisan'izany misy olona anankiray efa mpiasa ao amin'ny toerana io efa niasa tao amataonany fa izy nanandrana nanao an'io asa io tao anatin'le varivorona tsy nisy an'le olona mpanao an'le asa de rehefa nanao an'izay izy de tiany le asa tiany be mihitsy de naniry mihitsy izy mba hiala am'le asany eo amin'ny fiasana io fa izy niandray an'io toerana am'le asa satria le asa mahafinaritra be fa nefa io olona io tsy maintsy iforme anahy am'le asa de izy nefany satry ny ary tsy ho tafiditra ao de mba izy ihany manao le asa azonareo tsara angamba le fifaninanana ao anatin'le izy asena nanao fanandramana aloha za tamin'le asa efa nandao ny fanandramana de hitany zareo hoe ohatrany mety de nofanin'le olona zay ka le olona le manofana amin'io izy koa te azo an'le toerana de hitako tena hoe tena atao anaty fasarotana le formation satria raha ny sitrapony de anao tsy tafiditra am'le izy za moa nagataka tam'le lehibe hoe zao alao za tsy formena zany alleloia alao za tsy mandalo formation zany alao hijanona treo le miaraka amin'ny olona io le ampianariny an'le asa fahazavaoana fotsiny le izy de ho ataoko alleloia za aleoko mifanamasina ny miara-dalana amiko za manana fanamasina za revana misy anjely miara-mandeha amiko za tsy matahotra alleloia za hoe te tamin'le lehibe hoe alao tsy miaraka amin'intsony alao hijanona alao ataoko ka mbola tsy hainao nge io aiko fa alao ataoko alleloia de de fa zany nanao ny asa ary raha ny tena marina manao ny contrat-ako aloha CDD 3 volana de ao anatin'ny contrat mbola misy CDD fandroany 3 volana re zareo zany tena ela mihitsy izy vao mety atoky anao satria io asa io de asa tena saripady satria anisan'ny ianao mahafantatra zavatra izay tsy fantatry ny olona miasa ao anatiny fa ianao mahafantatra an'izany zany hoe ametrahana didy ngezangeza saripady zany ianao anatin'io asa io de zao zany tsy mety matoky de efa anatin'ny contrat tamin'ny voalohany hoe 3 mois aloha CDD de mbola ampina 3 mois ndray fa tsy ampy iny eny ary fa nataoko ny asa zatra mahafinaritra nefa de zao isaky ny andeha asa de zao foana mba tenke tompo le anjely niaraka tamin'ny Josefina Perao amiko le mahay mampianatra ny zavatra rehetra sy zavatra kitiany tanany Josefa nety avokoa na nitandro natao am'tranon'ny Potifara na sefon'ny gadra lava na zay nehetra nataony ze kitiany tonga de ambininy ty misy fanan'Andriamanitra miaraka aminy nataoko ny asa zavatra mahafinaritra de zao ny tombontsoa rehetrarehetra aloha efa nifindra ty amiko halleloia de misy fomba fitondranana hafa mihitsy ao anatin'ny fiasanako ary manomboka mahazo fakasitrahana ary manomboka mahazo fakasitrahana de manomboka maresisio eny ananiny eny anao hoe ohatrany mahafinaritra ny olona ny asanao halleloia ary zavatra mahafinaritra rehefa avy tany amin'ny dokotera zany ohatra somary mbola rehetra ndry tsy ajanoko sana Jesosy io asy io eo fahasalamana ho aza fa tiako loatra io asy menao io de asan'Andriamanitra zany ny tiako tereninanao ary za tena haiko anao fa ny mampiasa ny saiko de tsy asako any am-piasana
io tonga de alefako mandeha am'izao fotsiny fa tonga de fanamasinao miarahako fa niasa an'Andriamanitra ny tena mampiasa ny saina mivady ahoana ny anatsarana an'io ahoana ny ohatrao iza no mitoriteny ahoana ty toriteny ahoana ny ohatr alleloia mampiasa saina io asa atao io riavany asan'Andriamanitra atao io alleloia za tsy miasa sainany amin'ny asa fa mahafinaritra be ny ampitsy nandanaka amin'ny dokotera riavany tonga am'izay ny natsoana atao amin'ny birao afianao aty de inona ozy ianao riavany niazaka za amin'ny mpampiasa tonga de nameana contrat CDI izay tokony mbola tapitra amin'ny farany taona de mbola tokony toy mbola ny amin'ny volana mars any vao ivory ny ampiasana hoe manahoana ny fahitanareo an'ny razy rakoto salama niazaka zany vianao aty tia ny contrat anao ay ve hoa gaoa za mahazo CDI sady tena afapo zay mahafinaritra ozy le chef ketena hatramin'ny samy tato mbola tsy nahita zavatra nytenenana anao alleloia do zany atsaiko andry efa nanomana ny titorité ty jesosy a raha nanomboka ny taona raiky amin'ny 24 za tsy nangataky ataovy miasa anatin'io société ngeza be io a ngeza ke raha za société misy anay zany ngeza misy azy manera-tany ary ny anarako efa mba mandeha manera-tany any efa mba misy olona le any Espagne na any Maroc efa mahafantatra ny rady rakoto salama alleloia mandehandeha any satria io tena ngeza io société zara nanomboka ny fotoana nanomboka ny taona tsy tao anatin'ny saiko-Andriamanitra mavy eo asa tena tsy nangataka an'izany tsy nangataka akory raha hoe Andriamanitra mba ame CDI meloa fa nandeha teny Andriamanitra de hitan'Andriamanitra ty zavatra ty masoan'ny rato tana ry anjely atero alleloia zavatra natao de nandeha teny fotsiny mandeha tamin'ny kitsipo manompo an'Andriamanitra fotsiny tsy fantatra zay miseho any ambadimbadika ary fa ny anjaranao de ny mandeha fotsiny ianao taovy ny asan'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra ary ny asanao aranofo raha anompo an'ny patron ianao aza mieritreritra anao zavatra tsara lavitra ho amin'ny patron nefa tsy anao zavatra tsara ho an'Andriamanitra ny ano an'Andriamanitra ny ataoko tsara ry havana tena Andriamanitra vavolombelona fa zany asako zany tena tsy asan'ny saiko zany fa ny zavatra asan'ny saiko na de any ampiasana azy azy izy mitoriteny androany alleloia any avasy le verseraka izy any amin'ny asako manontolo any de manomana ino manomana ny toriten'ny vavaka fiambenana ako ary zao teniko anao za nanao an'izany tsy mbola atao anatin'ny saiko n'Andriamanitra ary ataoko ty Andriamanitra te am'izay tena fa nandeha tamin'ny kitsipo halleloia nandeha amin'ny kitsipo sady ny asako mahafinaritra tena anisan'ny asako tena tiako indrindra hatramin'izay nesako izy ty sady malalaka azo etretinao tsy mivavombela aminao daholo zany za aloha tsy miasa zomahariva za koa raha mbola telo volana ny asa tao mbola tsy tokony hanana anjara hoe vacances za zao amin'ny larobia de amin'ny larobia vacances mafinaritra mena cadeau rehefa nomena an'le contrat za de ny ampy cadeau ry avana nomeny cadeau ry mahafinaritra ny azako de nahazo cadeau tsy tataraiko anao zany cadeau zany fa tena misitraka an'izany hatramin'ny vady aman-janako cadeau be mahafinaritra be sotra anareo amin'ny fiarabana zany rehetra zany ngena havana amezana voninahitra an'Andriamanitra ny anazy zany tsy avelako mipetrapetraka fotsiny fa za nanomboka ny taona tsy nangataka an'izany tsy tao an-tsaiko ny angataka an'izany Andriamanitra ataovy an'izao fa ny zavatra tao an-tsaiko de zao za anompo an'Andriamanitra fotsiny na any amin'ny asa misy mpanavakavaka na any amin'ny asa makaiza naiza zao fotsiny zavatra ataoko zao fotsiny zavatra ao an-tsaiko ny asan'Andriamanitra ataoko isan'andro asan'Andriamanitra ataoko isan'andro tamitsika vao nanomboka zao fandarana zao nge tamin'ny 2018 ry havana tena za CDI amin'Andriamanitra ny contratko amin'Andriamanitra efa ela ny CDI ry havana malala alleloia araka ny tendrana bavilovlio fa misy fotoana nanana asa mafy ny asako taloha ry havana tena hoe any amin'ny amin'ny 1 ambin'ny 10 alina amin'ny 12 alina amin'ny ray maraina vao tonga ny
ny planinna ny asa taona rapitso ary ny asako tamin'izany ozy ianao tena etretinao zany hoe melohan'ny andehanako asa de misy préparation tena adindray raha kely indrindra préparena ny asanao rapitso raha kely indrindra zany adindray zany ary tamin'izany zay miasa 2 volana vao mahazo karama raha miasa zany anao volana janvier fin janvier anao tsy mandray karama fin février anao vao mandray karama 2 volana anao vao mandray karama nefa tamin'izany ozy ianao eo ampiandrasana ny planinna am'raika amby folo alina inany ataoko nitarika vavaka tamitsika tamin'izany tamin'izany mbola tsisy live ohatr'izao fa mbola groupe vavaka fiambenana eo ny telefonina efatra misy olona 50 avy tarika vavaka hatramin'ny firy aby fa rendretreny tsy mbola nyteneniko Andriamanitra anao an'izao de mba ataovy an'izao fa raha ataoko tamin'ny kitsipo reny alleluia zao ry havana azakivy manao zavatra ao an'Andriamanitra ianao ataovy fa zavatra ataonao iny mbola avy amin'Andriamanitra any ataonao inona ary zao ny hery fahasalamana zay azonao ataonao inona ary ny fanamasina mamangy anao tolotsaina amin'ny tenin'Andriamanitra ho ataonao inona io zarevako malalako matetika any tsy ampy-toromaso any ampiasanako fa amin'ny zavatra mahafinaritra ataon'Andriamanitra vitako ara-dalàna ary mahazo fakasitrahana amin'ny asako satria maninona satria ny asan'Andriamanitra tsy mba ataoko ambany zavatra Davida ny zavatra nataony nandeha nivoaka fotsiny izy aloha fa tsy anjara ny mamaritra zay ho ataony tsy anjara ny mamaritra zay vokatra tokony ho azy fa ny zavatra fantany de mandeha fotsiny tamin'ny kitsipo ozy izy tamin'ny hitsy ny foko halleloia ary fantatro ny Andriamanitra fa ianao ny mahafantatra ary ny fo ary makasitraka zay mahitsy fa ny amiko de tamin'ny hitsipoko ny nazahoako nanatitra reto zavatra ireto ary mbola fifaliana ho an'ny Davida ny nahita ny olona ihany koa nanatitra tamin'ny fifaliana satria aiko tsy Davida rery halleloia tsy Davida rery nanomana an'Andriamanitra fahasoavana sy fitahiana fa ny vahoaka ihany koa reny farifary milamila ny endrika daoly manatitra ao an'Andriamanitra any ambadimbadika any ny olona fehezin'ny Davida tahian'Andriamanitra ihany koa satria naninona satria nanao tahaka ny Davida nanao ny zavatra ao an'Andriamanitra tamin'ny kitsipo halleloia za mitenanareo fa rehefa mavita asan'Andriamanitra nareo manao hoe Andriamanitra maly fity anareo va tsy mitenanareo mihitsy hoe manao asan'Andriamanitra de am'izay manao an'izao atao amin'ny asan'Andriamanitra de am'izay mahazo an'izao tsy mitenanareo an'izany fa ny zavatra tenenako atao fotsiny asan'Andriamanitra hitahiranareo io hitahiry atsika io fa ianao mandeha manao ny asan'Andriamanitra io ny vokatra amin'io avy amin'Andriamanitra ihany halleloia mandehana fotsiny ianao ndana fotsiny miady fa anjaran'Andriamanitra manao mana fahavalo maty analinaliny eo anoloanao ka tonga ny olona hira verina valo ianao ka efa misy fakasitrahana ho anao efa mba misy fakasitrahana ho anao ianao nandeha nivoaka tsy nalala fa tsy nandeha niady fa ny olona efa mivolona amin'ny hirahira amponga tapaka amin'ny zava-maneno isan-karazany manino hitsenana anao ity taona ity tsika amin'ny herin'ny androany tsika jerentsika eo na amin'ny herin'ny androany na amin'ny vavaka fiambenana amin'ny ty matsy vavaka fiambenana tsika hiavaka kely tena isy ny vavaka fiambenana amin'ny 31 amin'ny farany taona hiaraka eto tsika amin'io hiaraka ho tratrany taona eto tsika de hiavaka io ka amin'io zay ny andinika hoe takanisa taona mantsika eto de mandray tsodrano kosa tsika halleloia halleloia atram'izay tsika tonga any amin'ny database bebe rehefa voalohany taona mba ho tsofina rano ambaray amandreny ara-panahana eto amin'ity fandarany ty de mba hitsodrano anareo koa zay mivady halleloia ka ho hitatsika na amin'ny réveillon no ataotsika ny tsodrano aorianany fifampiarabana tratry ny taona na amin'ny sabata ho avy zao fa amin'ny sabata ho avy zao aloha fandraisana fanasan'ny tompotsy de eo ny andaminatsika azy ho tenena anareo ihany fa tsika tena isy tsodrano halleloia zao ry havana malala ity taona ity taona tsy apozinao fa satria anao nandeha nandritrany tamin'ny hitsy-po nandritra n'iny taona iny tsy fantatrao fa efa misy anjely omanina Andriamanitra
ivoaka eny amin'ny lalaka leanao de akasitraka anao amin'ny amponga tapaka. Halleloia. Na amin'ny amponga tapaka sy ny sikipantsona maneno ary antsoantso ao ambadimbadika ao misy sôly ao iara itaingy tsovaly aminao andalo fa ianao azo fakasitrahana manokana ianao ary amin'ny fotoana tsy apozinao de eo amin'ny fakasitrahana hirahira hiteny hoe saolina fatyarivarivo fa davidana faty alinalina ry davidan'Andriamanitra mandehana amin'ny fahitsin'ny fonao mihoatra noho nandehananao tamin'ity 2021 ty ny andehananao ndray amin'ny 2022 io mandehana amin'ny fahitsin'ny fo manaova zavatra ho an'Andriamanitra fa amin'ny fotoana tsy apozinao verina avy any anady ianao reo ny anjely irahan'Andriamanitra hirahira ampahery anao ary anandratra anao any Andriamanitra. Azo tsodranotsika amin'io ary tsofina rano anao mba hoalina arivorivo ny matinao tamin'ity taona ty hoalinalina no fatinao amin'ny 2022 io ho mafimafy ny zavatra ohatrentsika amin'ny 2022 io vao manomboka ny janvier de tadidio fa hiatrika zavatra mafy isika mijoro amin'ny fahamarinany reto fa mila tsodrano ny fiainanao iraritsika mba tsy tapaka alohan'ny fotoana ny connexion zany io 2022 io ho tonga daholo am'izay zany hoe tonga de tena blackout tonga de hoe tena great reset tonga de hoe tena tapaka daholo io zavatra rehetrarehetra io isy zavatra iovy eto amin'ity zao tontolo zao ty 2022 fa mila tsodrano ny fiainanao ary arao teny zao ny afara manao zavatra ho an'Andriamanitra zany avana malala tenteneko anao raha va tonga ny fotoana tapaka ny connexion tsy afaka manao nininy etsontsika tsy anenina am'izany fotoana zany teny Andriamanitra takizay misy olona ao anatin'ny tanjaka sy ny heriny tratra ny accident tampoka sanoko foana le lehilahy anankiray le nanao anditanao le film Superman tamintsika mbola kely iny la raha tena voronofo be tena le miazakazaka izy to de manao to de misidina Superman i lehilahy iny raha tamin'ny fotoana tsy nampoziny taingy tsovaly nazerany sovaly to de ambony seza na sakafo niany olona ny manome azy misy tsy apoziny le lehilahy mpitondra formule malaza indrindra Michael Schumacher tao anatin'ny heriny sy ny tanjany mihitsy tena tao anatin'ny tena hoe tena fahombiazana nanao ski andro décembre ohatr' zao 26 décembre izy zay tsy diso taka nisy ehon'ny tsunami any nenjery fongana ny fananana potika tsy apaka anao nina arary tsy afanetsika tsy nahatsiaro saina tsy nahatsiaro tena nandritra ny taona le teny aminao amin'ny fotoana anankiray tsy afaka manao ninina ny olona ray eo am'izay vo mieritreritra Jesosy ataovy salama mba hanao an'izao Jesosy avereny ny connexion mba fahako mitory an'le ohatry zao aloha faly mahitanareo hoe tena de androany aza todina 25 décembre na sabatatsika mbola reo nareo fahasoavan'Andriamanitra ane ho aminareo atsika moa de fantatreo fa tsika tsy mankalaza krismasy tamin'ny heritaona moa tena nitorobe an'izay zay mivady tamin'ity somary nangigina ny fitoriana satria io miankina am'izay fitarihan'ny fanahy tamin'ny heritaona tadidiko tsara misy tamin'ny heritaona ohatr' zao zay mivady le nisy teny hoe devoly fa tsy manao krismasy fa tsy maninona fa tiako tenenanao de zao raha ho avy ny fotoana tsy afaka mitory etotsonytsika za tena teneko anao tena oza hoe Jesosy miteneninay zay tokony no tenenina malahery ihany hoe tsy fakahita hoe tapaka ny connexion fa natsiarako say fa mba voateninay anareo koa zany zavatra tokony tenenina fa raha tapaka am'izao io nefa tsy sininina vita eo anao voanenina takizay Andriamanitra ome connexion fa ale mitory amin'ny olona fa te andro sabatany ty Andriamanitra tena andro tena fitsarana ilay nataonao nitsarana hatramin'ny Genesis ataovy amin'ny kitsipo manaova zavatra ho an'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra aza miandry atosika foana ianao vanao asan'Andriamanitra manaova zavatra ho an'Andriamanitra ry havana amin'ny fotoana tsy apozinao ianao mivoaka manao zavatra ho an'Andriamanitra io ao andefasan'Andriamanitra ny fahasoavany sy ny fiteny zay avy aminy
ahafahanao mbola manao zavatra ho azy miodikodina eo aleloia andriamanitra mitahanao ny fitahina avy amin'andriamanitra atao inao anomponao anazy ihany aleloia ozy le olona anankiray zay sara larado mety ambavaka fa tena tsisy asa mihitsy eto andafy zao no teneko azy manaova san'andriamanitra tsisy asa ianao manaova san'andriamanitra fa ho hitanao ho tahiny tompany antsika tsirairay avy hitadiny jesosy tsika ka manompo an'andriamanitra tsika manaova zavatra ataovy amin'ny kitso-po fa za tena teteny aminao fa za resy lahatra fa ianao io raha mandinika kely de tokony atsapy ianao ampoka sikeriky ny fahasoavan'andriamanitra ianao ndrisan'iny taona iny ao anatin'ny tirity tsika anao iraray aloha tsika vo hivavaka halleloia fa za mangataka androany hoe ao anatin'ny tirity ianao a taoriana zany toroteny zany de maniry aho hoe mba jereo fitodika hoe ny fiainanao a ataovy jery todika kely ny fiainanao de mba jerevo ny fiainanao androany hoe manahoana ka io fiainanao io e napozinao ve zo zavatra mitrango zao natsapa fitahin'andriamanitra ve anao sa tsy natsapa ary raha natsapa ianao tena azonao antoka ve fa tokony zavatra tonga taminao io avy amin'andriamanitra ihany nafahatsika nanao andreo raha tahiny tompo ianao androany misaora azy avy aminazy io zavatra eo ampela taminao io o davida hoe zinona moa ary zinona moa ny oloko ny azahoana hery anatitra zao zavatra zao fa avy aminao ihany nge ny zavatra rehetra avy taminao ihany nanomezana ianao androany tsika amerina an'andriamanitra izay zavatra efa avy amin'ny nomeny atsika ihany tahiny tompany atsika rehetrarehetra zao sika naritra fakasitrahana an'andriamanitra zao sika tena atsapaka hiteny manao hoe andriamanitro avy aminao ihany zao avy taminao halleloia ary tika atsapa azany hoe ampoka sikeriky ny fahasoavan'andriamanitra do anaritra zany fisaona zantsika ho azy am'izao fotoana halleloia afaka miteny anao androany sambatra manao halleloia amen sambatra rehefa nitiavinao amen na jesosy endrika sy ampoka zay tompo a sambatra mananao amen izy avy rehefa tsapa halleluia amen na jesosy aminao raiko
voatsirabo ny tananao ny fisaorana voatsirabo ny tananao atoloran'Andriamanitra babaka zany toriteny sy zany iray zany da tsika hiteny androany hoe Jesosy io sambatra manana anao sambatritsika manan'Andriamanitra satria zao sy izy nangatantsika mitonga ho fiainatsika fa mihoatra lavitra ataon'Andriamanitra tahaka ny Jakoba ne anao hoe na de Josefa rehefa tsy netretiny ho hita fa na de hatramin'ny zanany hitaki halleloia betsaka aminareo ny tonga hitady an'Andriamanitra mba ho afatrosy mba ho sitrana amin'ny aretina fa za teteny aminao fa lanitra mihitsy angena ataon'Andriamanitra ho hitanao lanitra mihitsy no ataon'Andriamanitra ho hitanao ivavatsika amin'izao fotoan'izao hiteny hoe tompo meo azy any fo mahitsy afahako manao zavatra ho anao afahako mandeha eo anatrehanao Jesosy misaotra anao zay amin'ity fotoan'androany ity zay ny takatry ny sainay zay ny vitanay nentinay namaranana nyity taona ity amin'izao sabata farany zao Jehovah'Andriamanitra dia tsy hainay tsy akasitraka tsy hainay tsy saotra anao fa tena nanao mihoatra anao mihoatra anao zay neritreretinay dia nataonao taminay amin'ny fomba ahoana ny tsy akasitrahanay anao Andriamanitra tsy nampianarina an'izany zay nampianarina izay akasitraka ny rainay tsy nampozinay tahaka ny Davida zay nivoaka hiaty fotsiny aloha ny eritreretiny fa tsy mba nanampony azo fakasitrahana Jehovah'Andriamanitra ndreto zay mpanomponao misy olona eto tsy mialy eto miaritory Andriamanitra mitady anao Andriamanitra makatoa anao Andriamanitra ndreto Jehovah'Andriamanitra tonga eto zay misaotra anao ny amin'izay rehetra nataonao fa androany alefa azo fakasitrahana nisady tokantrano isam-batan'olon'Andriamanitra vita ny taona androany ny sabata farany ny sabata amin'ny herin'ny efa taona vaovao no ny fahasoavanao velonay izay tenoa ny fahasoavanao meno heritanjaka tenoa ny fahasoavanao avy aminao Andriamanitra avy aminao avokoa nentinay manompo anao na dia mitory-tendry avy aminao ange Andriamanitra fitaovana ihany zay mitondra ny anaranao sy ny voninahitrao averinao anao zany Androany averinao anao zany Androany averinao anao Andriamanitra mendrika n'izany ianao mendrika dia raha iso akasitrao fa amikitsy-po ihany koa tamin'n'itsy ny fonay no anateranay anao eto androany fisaorana makadiry fisaorana mitafotafo fa renay sy tsapanay Andriamanitra mihoatra lavitra anao izay mba nieritreretiny sainay kely no nataonao tonga eo amin'ny fiainanay Jehovah'Andriamanitra mihoatra lavitra anao izay mba nieritreretinay sy takatry ny sainay no nataonao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay saotra raha eo saotra Jehovah'Andriamanitra tamin'iny fotoana iny Jehovah'Andriamanitra dia hitany Davida fa reny ny olona tonga avokoa misy fifaliana iny aminy ary voly nasotona natitra fankasitrahanao anao mahita koa zay Jehovah'Andriamanitra olona maro taona rary ny aretina tsy afanitsangana toy eo manome sakafo azy nefa kosa Jehovah'Andriamanitra zavatra hafa ny natongavany angatahana teo aminao fa tsy zany ihany nomenao fa nomenao hatramin'ny fahasalamana heri-tanjaka ary mbola nomananao ny lanitra ihany koa Jehovah lehibe loatra ianao tena lehibe ny ataonao tena tsy sakatry ny saina ary zay andro mba maniry zao fisaorana ataonay zao mba makasitrahanao ao an-danitra ao manao ny aja ho anao ny saotra ho anao ny dero ho anao ny voninahitra
androazy mba hiteny ihany koa tahaka ny davida hoe zinona moa zasy ny oloko andriamanitra, zinona moa zay ny afaka anatitra inony eto aminao, fa mbola ny anao ihany nge no aterina eto aminao e. Avy aminao ny fahasoavana, ary zany fahasoavanao zany mahatonga ray tonga eto indray manatitra anao fisaorana sy fakasitrana. Jehovah-Andriamanitra tsy to raiso ny fakasitrana avy anatin'ny tokantrano rehetrany, fa tsinitsininy izahay fa ianao kosa ny tany fiainanay, nifidy anay tany anatin'ny maro ianao, niantso anay ho mpanomponao. Iza moa zay ny andeha hitory-teny ny efa tindrianao avy aminao, teninao ihany nampindraminao anay, nomenao anay toro-tsaina avy amin'ny fanahinao masina, avy aminao nge ny feo anay ahafahanay mideranao Andriamanitra, fa averinay eo anao fotsiny. Sotra raha eo, sotra Jehova, sotra falehibenao, akasitrao zay fakasitrahana ataonay zao, fa ianao mahita ny anatin'ny fonay, fa sady amin'ny kitso-po, amin'ny fo madio, amin'ny fofay mifakasitrahana, amin'ny fofay fitiavana, amin'ny fofay mifakasitrahana anao no anatenanay fisaoranao, misaotra ny amin'ny taona 2021. Sotra tsy nahay nandeha zay no tantaninao, ampianarinao nandeha ny andro anankiray dia anao no namolavola izany, ary nampitombo ianao na dia zao fandaran'izao Jehovah-Andriamanitra. Ny tany Akiradio ange ianao e, hitany efa manomboka betsaka ny mpijery avy aminao ange reny e. Zay ke tsy nanao publicité tamin'ny gazety Jehovah-Andriamanitra, fa ianao no mikasika ny olona ny amin'ny toerana misy azy, dia mandeha siosio any, dia manomboka mba misy manomboka be mpieno e, dia mba mandroso ny fandarana tompo avy aminao ihany reo, manao ny voninahitra. Dia rehetra zay mijoro eto anoloanao miteny manao hoe mbola vonina, meo hely, meo tanjaka, fa raha marary zay na malemy dia tsy afaka tompo, fa meo hely, meo tanjaka, meo fahasoavana, ahafahanay tonga manatitra an'izany zay mba ho anao ihany nge, tsy anatitra an'izany amin'ny devoly zay, fa anatitra an'izany manao. Sotra Andriamanitra, sotra ny amin'ny fidiananao anay a. Misy aminay reto olona tsy tia pozina, lasa mpivavaka, olona tsy apozina lasa mpitory-teny, olona mafo lasa mpitoritoro fo, ary olona zao tontolo zao mieritreritra no many an-danitra Jehovah-Andriamanitra. Misaotra ray, halleluia. Ianao ny fananao masina marina ny tsirairay avy, kasika ny tsirairay avy. Misaotra Andriamanitra. Devoly sisa tana faritra amin'anao, tsy afaka hitsaino ka raha dia literaray tanjena fahaviteny azy androany fa maniry avy zato eny amin'ny mamoa avy zato eny. Misaotra raha io. Amen. Ataontsika tirity maranatsika amin'ny fotoana androany, atsika hiara hiteny androany iza moa ty iza moa ty za Jesosy fa iza moa Nutrendo fanan'Andriamanitra anao e, tianao katahiny tompo e, many amiko fantatro olo ratsy sara efa Jesus, iza moa ty za
Jesús ya. Isa mutiza. Isa mutiza. Mutia vinamu. Sinamu tanamu. Nifuku. Nufenu inamu. Nifane mansinamu. Te pulunge nalamu. Jesus Lord. Habla Selena, la chica viola, la mamá café, pero la sabita y tu toalla. La pizza por ahí de fondo, la aunque quiera viola, chica, chamo, pues como tú puedes hablar que sí que se le habla, de mayor esa toalla, aleluya, amén.